plasy tompo vavy anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-manonjy eto amin'ny MBS ny Radio Madame ny ity andro vaovao ity indray talata 5 septambra taona 2024 sy 2025 isorantsika ilay nahary noho ny fitantanana sy ny fitahiny satria noho izany indrindra no ahafahantsika mitafa eto miresaka eto amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany ka dia tolotra n'izany nahary zany ny voninahitra. Ankoatran'ny izay dia isorantsika ireo teknisianina izay mikarakara ny resaka teknika ny ao ambadika ao zany tarihan'ny namana faly ny ato amin'ny Foibe dia ny eo ihany koa ny ao amin'ny Radio Mada ary ireo teknisianina miparitaka manerana ny nosy ary ianao izay manaraka amin'ny fandarana no tsy atao ambanin-javatra mihitsy fa tena omena ny saza ihany koa, omena ny toera mboninahitra ihany koa ianao zany izay manaraka amin'ny fandarana satria mahafohy fotoana manamboamboatra ny fandaram-potoana maro isan-karazany ahafahana manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Madaka dia hiaraka eto zany tsika mandritra ny ora roa sy sasany eo. Ankoatra ny tenako moa zany dia eo ihany koa ny namana Vanira Safimanantany ho avy eo izy hitondra famavakana maro samihafa dia eo ihany koa ny mpisehatra arakaraka ny fandaminana eo zany fa dia hitantsika eo ny fandehany ianao zany izay misehatra no anatin'ny fandarana dia arak'izany hoe omena sehatra zany tena maneho hevitra tsara mihitsy mitondra fanazavana ao anatiny tena hoe fahalalahana tanteraka satria isika dia manaja tsara an'izany antsoina hoe demokrasia izany marina fa teny vahiny ny atao hoe demokrasia kanefa moa izany io dia teny efa ampiasaina maneran-tany dia isika malagasy miteny hoe manaja an'io dia raha ny hoe ny eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada dia manaraka an'izany tsara ka dia izay misehatra eo zany dia afaka misehatra tsara mihitsy arak'izany malalaka tsara ny faneho-kevitra ao anatin'ny fanajana ny deontologia sy ny etika ihany koa satria tsy maintsy misy zay fa tsy hoe andeha hoe malalaka dia andeha hiteniteny vahatany ohatr'izany fa mahafantatra ny tokony atao zany ny tsirairay ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ankoatra n'izay dia tsy azo adinoina ny mirary-soa zany andreo izay hoe tonga tsingeritaona na ihany koa anniversaire moa fahalalantsika azy ao ny anniversaire ny naterahana ny anniversaire ny mariazy ny fotoana manokana nanamarika amin'ny fiainana zava-dehibe zany ka dia mirary-soa sy miaraba ny rehetra izay tafiditra ao anatin' izay sehatra izay fa tsy azo adinoina ihany koa ny mampahery andreo izay namoy havana zany havana mantsakaiza dia tsy azo adinoina mihitsy ihany koa zany zay dia nisan'izany zany mbola nisan'ny hoe olobe teto amin'ny firenena no nodimandry ny Prime Ministre tamin'ny fotoan'androny Tantely Andrianarivo dia nodimandry moa izany tany Toro tany Frantsa dia mampahery efa nisy ihany ny fitenenana an'izy io zany teto fa dia mampahery hatrany zany ny fianakaviany ny Prime Ministre Tantely Andrianarivo na ny any Frantsa na ny eto Antananarivo na ny any Tanindrazana ny any Ambositra izany. Ankoatran' izay ihany koa dia tsokany atao anatin'ny maro moa zany satria hoe tsara ny tenenana an'izay noho ny antony maro samihafa ny fandraisana anjara teo amin'ny resaka hoe tontolon'ny fitsaboana sy ny fiarahana tamin'ny malagasy indrindra tany ivelan'ny tany dia mirary feonona ihany koa zany ho an'ny fianakaviany Ianitra Randrianaivo ateraka Ranjatoelina. Izy dia praticien hospitalier CSU atao La Réunion tao nodimandry izy ary dia terina zany ny fampaherezana ho an'ny fianakaviany satria zany tontolon'ny hôpitaly zany dia tena manana ny lanja resaka tontolo fitsaboana resaka sosialy sy ny sisa maro ny malagasy no fanerasera zany tamin'ny Ianitra Randrianaivo tany La Réunion dia eo ihany koa moa zany ny teto Antanindrazana dia mitondra fampaherezana ho an'ny fianakaviany ihany koa zany ny eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada satria isika moa araka ny tenenana hoe na ny andafy na ny Frantsa io
le hoe andafy tsy hoe frantsa foana fa rehefa andafy dia andafy any ampitany rahamasina dia andafy frantsa, la réunion, maurice, chine, états-unis dia mampiray atsika dia ny hoe malagasy atsika mianakavy izany ka dia ho an'ny nofo mangatsika nianitra randrenay moa zany dia raha-pitso hoentinao amin'ny FJKM Tranovato Faravohatra fampahirezana amin'ny fianakaviana dia avy eo neviny eny amin'ny simetera Anjanary eny amin'ny fahasam-pianakaviana izany. Zay moa zany anotsongaina atao anatin'ny maro fa raha ny raharaham-pirenena dia mafana izy ity anahoana mipetraka amin'ny fanontaniana ary izany rehetrarehetra zany no tsy maintsy resahana satria me manakaiky ny fifidianana efa ho tapitra ny daty fametrahana ny candidature zany ho an'izay ilatsaka fa misy maningana ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria misy frantsay hatreto aloha zany raha ny fihetsiketsehany etseroa dia hoe misy frantsay anankiray hoe ilatsaka hofidiana hoe ho président ny république raha-pitso moa zany ny tena fefarany le daty dia ho hitantsika eo ary dia manakoresahana ihany koa zany ny député Rabekitsana izay voafito tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tao amin'ny distrikany Aparafara Vola zany dia efa ao akaikikaiky eo ny député Rabekitsana Slofoery aneo hevitra sy tondra fanazavana ihany koa ary izy moa zany hoe député solombavam-bahoaka mpanao lalàna dia manana ny fomba fanazavana zany hoe mpanao lalàna eto amin'ny firenena zany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Io zao vao maraina teo dia nanontany olona inona indray ty style hafahafa ty feno mpitandro amin'ny filaminana ao amin'ny 13 mai feno mpitandro amin'ny filaminana camion de mirijarija be miaraka amin'ny tenue sy ny sisa dia ozy ny olona fa misinina fa ngany Zedezil tsy efa tapitra efa tapitra ny Zedezil zany zany atao hoe fotoana manokana eto amin'ny firenena satria hoe mandray vahiny sy ny sisa fa ny vahiny ny réunionnais ny mauricianina ny Maldives ny comorianina ny créole efa lasa anody dia gagy ianao zany fa feno mpitandro amin'ny filaminana eo amin'ny 13 mai tsy maintsy mametra-panontaniana ny olona fa misy inona indray mpanao gazetin'ny MBS moa lasany be da be lasany hoe anangom-baovao zany satria tsy mahazatra le izy ny anio moa zany hoe talata 5 septambra fihetsiketsehana inona ny dikan'izany fa maninona dia mitazana le malagasy mitazana le olo-tsotra le olo-pirenena mitazana hoe inony ty style ty inony ty fihetsiketsehany ty fa misy inona zay zany no zava-misy aloha zay le antsona hoe fe araka amin'ny fitenitsika hatrany zay ny fe fa mitarika inona eo amin'ny olo-pirenena izany zavatra miseho izany. Zay zao ny androany maraina ny omaly ireo candidat valo collectif ny candidat zany hoe anao fionana tery andorany fotsy dia sakanana tsy navela niditra indray kanefa ny TGV tary amin'ny CCI vato taria hoe anao congrès libre tsara mihitsy malalaka tsara mihitsy ny teny zay ny tenenin'ny tao satria hoe ny TGV zany hoe manohana ny fitondrana fa ireto candidat valo reto zany lazaina fa hoe manelingela sy ny sisa nefa dia samy efitra samy misy rindrina daholo samy toerana mitokana daholo arak'ilay teny sy fitenenana nataon'ny ministry ny aty tany samy maheno daholo eny rehetrarehetra samy maheno daholo ary samy manana saina mitadidy daholo hoe rehefa nao zahatra oatra zany dia tsy maintsy any anaty efitra dia tsy maintsy any anaty efitra oatra zany dia mitaterahana izay dia le tery andorany fotsy moa dia lazaina hoe aiza ny autorisation hoe aiza n'izao hoe sy ny sisa dia tenenina daholo ty zahatra rehetrarehetra ty ary zao efa tsy candidat valo intsony na hoe mpitarika atoko politika na fikambanana valo intsony io resaka io fa efa mitatra mitombo isantrany ireo mitovy hevitra zany amin'izay resaka hoe inona moa le hevitra avy hoe tsy tokony isy vazaha na frantsay ilatsaka hofidiana ao président ny
repoblika eto Madagasikara. Mazava zany fa ny fanamariana manoloana an'izay dia hoe ilay olona izay efa frantsay no tokony atsapatena manoloana ny zava-misy. Ny olona tsy maintsy maneho hevitra izy, tsy maintsy maneho hevitra izy satria ahoana moa zany ny hoe ahoana ny frantsay no hitatana ny Madagasikara, ary malasa saina le izy satria tena hoe zavatra tsy lôzika. Efa fantatra ny tantarany fireneny ity. Akoatra ny resaka lalàna be dia be zany, lalàna malagasy, ny lalàna frantsay be dia be ianao zany raha vao frantsay dia arak'le fandarana talohan'ny miara-manonja teo, engagé ianao vao fatotra ianao rehefa hoe frantsay feno 100 isan-jato, na ny fomba ahoana no nahatonga anao frantsay. Rehefa hoe frantsay ianao dia vao fatotra amin'ny lafiny maro, ary tena vao fatotra tsy afa-mikofoka mihitsy. Tsy maintsy manaja ny lalàna frantsay, tsy maintsy miakohaka eo anatrehan'ny lalam-panorenana frantsay, tsy maintsy manao fanompoam-pirenena frantsay. Ohatra fotsiny zany dia tsy maintsy mandohetra any amin'ny frantsay. Ianao nefa tia milaza hoe malagasy, dia zany ve dia mba mety? Tsy maintsy miaro ny tombontsoan'ny la Frantsa raha ohatra hoe misy ny fifandiran'ny la Frantsa amin'ny firenena hafa. Le izy tsy hoe tokony fa tsy maintsy obligation. Eny amin'ny code de la route misy sinina amin'ny panneau hoe obligation. Mangamanga le izy dia boribory ho an'ny manao auto-école. Dia zay soratra na marika ao anatin'iny zany no arahanao obligation, dika zay tsy maintsy. Ka le olona zany, le olona anankiray zany rehefa hoe frantsay feno izy, mazava tsara ny taratasy 20 cm. Ny tenin'ny sasany hoe faux problème, problème mihitsy ka ianao vao fatotra riko ahoana ianao nitondra ny firenena malagasy. Dia izay no mahatonga ny olona, ireo kolektiva na kandidat tsy manaiky ny ilatsahany Andry Rajoelina ho fidiana présidentan'ny repoblika. Ary ndeha atao hoe na tsy Andry Rajoelina raha fa misy olo-kafa ihany koa mitovy ka aminy, dia tovy aminy ihany zany le ka zany tsy tokony ilatsaka. Le zany tsy hoe tsy tokony ilatsaka fa tsy mety ny ilatsahany ohatran'izay zay manana ka, ohatran'izao hoe frantsay ianao nefa ianao vao fatotra. Zay le izy zany raha tsorina, ianao vao fatotra amin'ny lalàna frantsay. Ko ahoana ny malagasy izay tsy vao fatotra amin'ny lalàna frantsay no hoentin'ny olona vao fatotra ny lalàna frantsay. Misy be da be izy ao vao nitenenina teo. Ary tsy maintsy makatoa an'ireo na iodiko vy ianao na iodiko vanana ianao satria ianao efa nanao soni. Misy engagement, tsy maintsy. Zay le izy fanazavana tsotra dia tsotra. Dia mazava le izy zany satria akoatran'izay na ireo mpanoratra dia efa niteneny zany. Mpanoratra teratany malagasy efa tany amin'ny taona maromaro lasa tany nefa nisany nanoratra hoe rehefa malagasy ianao dia malagasy, fa rehefa ohatra ianao malagasy ka aminaponao ny hoe za mba teo frantsay dia lasa frantsay ianao dia fa sitraponao zay. Any ianao zany tsisy hoe ahoana sy ahoana, fa tsy hoe ianao fa frantsay dia lasa indray ianao mbola isabaka, dia lasa indray ianao hoe hitondra ny firenena malagasy ety. Ahoana koa zany? Madagasikara efa aleo teny ary ny frantsay farany nitondra teto Madagasikara dia averina ihany Victor Augagneur, solasola zay le rangaha. Zay ny gouverneur farany teto. Gouverneur général io Victor Augagneur. Fa talohany io nisy mifandimby be dia be i Galeniny voalohany, dia nandeha dia tato Victor Augagneur amin'ny farany. Dia nazo ny fahaleovan-teny iny malagasy zany tamin'ny 1909. Zay ny frantsay, zay ny vazaha farany tondra teto, zay solotena ny fanjakana frantsay avy amin'ny Paris. Dia amin'izao fotoana izao dia mbola hiverina indray
tsy mety ary zay a no natonga ny misy an'ireo mpanoratra sy akademisianina namoaka ny vetsovetsony momba n'le toejavatra ohatran'izay Zanarivony zao namoaka an'le hoe rajakom-bazaha zany a any amin'ny classe de 4e mianatra an'izany a 5e 4e fa ny sekoly frantsay tsy mianatra any zany fa ny sekoly malagasy any anatin'ny fandaram-pianarana any zany hoe jereo to rajako fa hoe lasambony ka tsy mba miaro amin'ny namantsony ny ofoka tonga vazaha lehibe fa efa mandroso na civilize mpanoratra zany ary Zanarivony iny ny aina tao anatin'ny fanjanahantany tsara izy satria fatanjany zany atao hoe néocolonialisme zany fantatry Zanarivony zany ary izy taty amin'ny taona 20 sy 1900 ny nodimandry akoatra mampanoratra ny Zanarivony efa hitan'io Zanarivony tsy hoe mpaminany na mpanoratra tsy hoe mpaminany fa miainga amin'le fiainana sy ny fandiniany ny raharam-pirenena no mampivoaka ny aingam-panahiny anisan'izany rado Georges Andriamanantena misy masika be any mbola hoentineto tononkalo ny soratany rado ihany koa mombamomba an'ity hoe gasy vazaha ty le fitsiriritana ny frantsay ary ananina ary misy an'izany koa misy koa anankiray koa ty nysoratany Ranja Zanamiotra mpanoratra ihany koa zany tsy hoe mpaminany Ranja Zanamiotra nanoratra an'le hoe malagasy makany to isika hoe makaisa de ozy izy Ranja Zanamiotra hoe mazava tsara mihitsy ary amin'ny farany ery hoe eno ara malagasy ozy eno ara malagasy be fivoarana tsara haingo tsara vatsy tsara sampy tsara anarana tsy anozona ny taolo ninninona natao saingy masina ny sata izay vao hitsakitsakao enjana be zany ho an'izay nanovanovany hoe kianjan'ny mahamasina io zany mba mieritrereta kely lasa hoe kianjan'ny omby fa ato amin'le farany ato Ranja Zanamiotra amin'ny teny hoe saingy masina inona ny dikany hoe masina mahamasina ny tena teny mavesatra ao anatiny hoe mahamasina de hoe masina fa ozy Ranja Zanamiotra hoe saingy masina ny sata izay voahitsakitsakao izany nanitsakitsaka ny sata malagasy zay tsy hiteny fanjaratsika no misaitsaina an'izany zany ka dia iny moa zany fanokafam-bavony efa tonga eto namana faniry razafy manantany miarabanao namana faniry tonga eto amin'ny fandarana somary niova kely ny style mantsy hita amin'ity fa matetika desera nanaovantsika an'ireny fa tena hoe mba hampisokatra tsara ny saitsika mianakavy de nataontsika ty aloha zany reny zavatra teneny ny mpanoratra sy ny mpandinika fiarahamonina sy ny akademisianina ireny ndao ary zatsisy sady miaraba no misaotra ny rena toy izany koa Josoa sy faly eo ambadika ao ny namana mpiara-miasa rehetra ianareo mpanaraka ny fandarina eto aterina sy any ampitan-dranomasina mbola hiverenantsika amin'ny fotoana tsy ho ela iny fanazavana ny entin'ny reny iny satria iny tena zava-dehibe le gouvernera général iny Victor Oganer namarana azy any Tomasina mako misy lalana misy lalany galy iny efa nyresahantsika any zany rina tamin'ny fandarina indrindra tamin'ny fandarina manokana hoe ahoana ny eritreretanao fa misy vahiny frantsay mitantana ny Madagasikara de veritsika tany amin'ny fotoana fanjanahantany mihitsiny satria rehefa tafiditra teto Madagasikara ny mpanjanahantany dia nisy filoha zany napetra ny teto tsy voafidim-bahoaka fa nitendreny zareo avy any ka na amin'ity endriny ity zany de nifidina amin'ny fomba hafahafa le izy ty moa lany tamin'ny Doublan ty Ramsey ty zany fa mivoaka zany izy hoe tsy malagasy izy fa frantsay de miverina zany le tantarany amin'ny hoe nisy fanjakana tany frantsa tany de nametraka ny olona izy gouverneur teto Madagasikara nanomboka tamin'ny Galiny de mifarana ny tamin'ny Victor Oganer ozy izy rina teo zay le hoe elo tsara mifandarantsika satria mizara fahalalana ara-tantara sy ara-pamatarana ihany koa amin'ny lafiny resaka géopolitika ny zavatra zarainy eto amin'ity fandarana ity de iresaka amin'izay zay sy rina rehefa misy ny fotoana aoriana kely ao fa ity zany manomboka mafany ty tolony ity de anairana atsika rehetrarehetra naiza na toerana misy any atsika dia mifampiresamby fampivoria mifanetana mihitsy mba halala sy hahafantatra ny zava-misy eto amin'ny firenena fa ity zany anatin'le hoe tena efa ambony
le fahafantarany malagasy am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe anay ty Madagasikara tya aleo Madagasikara ho amin'ny malagasy fa mba aoka zay ho fanomezakasina andreo ray aman-dreny teo aloha efa etako aiketo ihany ko satria raha nisy koa ingeny tolona ho an'ny Madagasikara de zany faritra any aloatra mangoro zany de mbola misy mpitolona zanaka ny mpitolona teorina mbola mijoro anatin'izany miseho amin'ny endriny maro samihafa le izy député Rabekijana zay avy any Amparafaravola miaraka amintsika indray de efa miomana zany tsika gona avy any aloatra mangoro any fa miaraka amintsika indray solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika misy atsika miaraba Andriamatoa solombavam-bahoaka miaraba namana faniry miaraba namana rina sy anareo teknisiana rehetra izay eto amin'ny MBS radio sy radio Mata izay manaraka zao fandaharana izao ka dia kokoa manokana ho an'ny vahoaka any amin'ny distrikana Amparafaravola izay nandany ary ny fidiny tenanay arabaina ianareo vahoaka rehetra any amin'ny distrikana Amparafaravola indrindrandrindra ianareo ny membre ao anatin'ny Tiko Madagasikara izay manomana ny fananganana ny KMMR kokoa manokana ho an'ny vahoaka ao amin'ny commune rurale Lambodava satria any amin'ny distrikana Ambatondraka satria rehefa nandalo tany ny tenanay dia nangataka kokoa manokana ho an'ny commune rurale Lambodava ka dia arabaina manokana indrindrandrindra ho an'ny fokotany eo Apasika izay vo eo fa tsy fantatra hoe taizany namatarany hoe hiditra miara-manonja député Rabekijana dia vo eo ny miantso alohan'ny idirako hoe namana faniry fa dia mba ataovy kokoa manokana izay ty Apasika ozy ao amin'ny commune rurale Vomenaka dia kokoa zany ho anareo vo niantso vo teo ka dia kokoa manokana ho an'ny fokotanina Pasika sy ny fokotanina Votraivo izay rehefa ho an'ny Andilamena dia tsy maintsy mandalo amin'izany fokotanina Votraivo zany satria eo ny limitrophe ho an'ny Amparafaravola sy Andilamena ka dia distrikana Amparafaravola sy Andilamena ka dia kokoa manokana zay ny ranona fa miarahaba manokana ny teknisianina ao amin'ny MBS izay namana ao amin'ny teknisianina ny MBS Ambatondrazaka izay manome aina vaovao manome aina ary manaparitaka ny feo any amin'ny MBS rehetra any Ambatondrazaka dia izay ngambany amin'iny fa dia miarabantsika rehetra ato amin'ny radio Mata sy MBS télévision eto Anosipatrana dia miaraba namana faniry député Rabekijana raha ohatra zany any amin'ny ringby de hoe nisy ny ese voalohany ho an'ny fitambarany candidat ny fitambarany antoko politika rehetra teny amin'ny Andi bypass herinandro mahery lasa zay herinandro mahery lasa de nisy indray zany zao ny ese faharoa teny amin'ny ISTS Mandrimena Andoro Amfotsy mbola fahatelo fa tsy mivotsitra tsony nefa tsy vototra tsony ny ese fahatelo zay manko itiky teneniny io hoe ho an'ny mpanaraka ringby mpanaraka baolina mahafatotra sara ny ese voalohany tsy voatsindry ny baolina fa efa teo akaiky ny aintso iny ny ese faharoa zany efa manakaiky kely teo le izy ese fahatelo efa milamina miomana fotsiny tsika satria zao ny zava-dehibe de hoe efa tratra le firaisakina an'ireo force politika rehetra eto Madagasikara raha ny omaly zany ho antsika vahoaka mpanaraka dia efa teny atoerana ny Flora Jonary Mampianina teny atoerana Andriamatoa Tahina Razafinjoel avy any afika firaisakina ny Titandrazana teny atoerana ihany koa Ramatoa Masgola Mali solombavam-bahoaka kandidaty teny atoerana ihany koa Andriamatoa Yandro Robel avy amin'ny ARB Anjomara Rivo-Bavao tena toerana ihany koa Tsaratafina Paraina Augusta tena toerana ihany koa Siteny Miavatory sady prositeny tena toerana ihany koa zany ny solotena ny Filomarika Ravalomanana ny birao politika ny solombavam-bahoaka manao samboady mihitsy Filomarika Ravalomanana moa mbola voatazona tamina toerana sy andraikitra fa ny solotena ny antoko MMM ihany koa
ny solotena ny azo andrenanarivelo tena toerana daholo mibirao politika sy ireo mpikambana ny avy any amin'ny faritra raha misy hitako teo be ny tanàna maromaro zao hitantsika amin'ny sary zao zany dia député fetra lehibe amin'ny volona parlementaire io akaikin'io toavinaralamba mahay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ny solombavam-bahoaka ny Vangaindrano Joasy Eleonoro avy ao amin'ny Tsaratafona sady Selera de rindry Alain Rasambany ese ny antoko SVM zany hoe fatratra le firaisakiny ty mipetraka ty indray zany dia ry Christian Tabera manafanankanja ry Billy manafanankanja satria tapaka tanteraka ny lalana teny Andorany fotsy ry Miora Razanapara ny avao anivon'ny SVM ry Pascal zany hitako ao aoriana zany maromaro ry be sady lasa pakasary no solombavam-bahoaka team zany de reto hitantsika reto avany Atsirabe mirahalahy koa tonga tao solombavam-bahoaka ty malefasy ray mandeha moa le solombavam-bahoaka misy maromaro reto zany député fetra atomboky miakavy miakavanana député fetra député Géry Randremolaina député José Atsirabe 2 député Rabekijana Parafaravola député Todso Andriamampandry boribory tany fahenina député Feno boribory tany fahatelo député Michel io arina kely io tazany eo Atsirabe voalohany député Mamra Benrina Ambohitra Atrimo questeur fahatelo ny anteny mera-pirenena zany mbola misy any député Rastany fa tsy tazana amin'ny sary ny député Razarapera sy Yantra ihany koa tonga tao tamin'ity omaly ty hitatsika amin'izao sary zao zany de eo akaikin'io Manatsoa Victor tononiko daholo le anaran'ny olona mba ho fantatsika efa misy firaisakiny ty ary efa lasa lavitra ty ady ty ho an'ny hoe tsy manaiky ho an'izany Madagasikara entina vahiny zany de niaraka tamin'ny sary tery amin'ny voalohany tao amin'ny président Herto moa zany ny sénateur zay voafidy tamin'ny antoko MMM marobe zany no endrika zay firaisakina zay tonga de mitodika ato ny député Rabekijana ino ny zavatra nitranga omaly ese voalohany aloha ende bypass avaradrano ese faharoa ISTS Mandrimenaka Andorany fotsy Atsimon-drano tsy vototra tsony ny esefatelo fa hitantsika eo le izy fa za mikoropakintsika fa fantatsika ny fomba fanaovana baolina fa eto zany de mampita aloha ny fisaorana satria de miombopo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny mpitolona rehetra ny député Ramboasalama sy ny député Alain Ratsimazafy zay any Atsimo-Atsinanana amin'izao fotoana zao ary tafajoro ny komity mpitatana ny KMMR Atsimo-Atsinanana satria misy district 5 le Atsimo-Atsinanana ao zany Befotaka Atsimo Farafangana Midongy Atsimo Vangaindrano ary Vondrozo de hitantsika amin'ny sary zao tena miasa mafy de mba jereo an'ireo olona tena vahoaka maro be mihitsy ny lina amin'ny fananganana n'izany KMMR Atsimo-Atsinanana zany tsy omby ny trano zay nanatanterahana nyty ary avy amina entité samihafa tsy ny hoe ny tiako Madagasikara rery zay efa miditra ao anatin'izany KMMR zany fa misy avy amin'ny vondrona toko fikamana de hitantsika amin'izao mihitsy eny amin'ny lavarangana mbola feno tomefy olona zay manatrika nyty fionana ity fionana somary tampoka n'izy kanefa dia naliana ny rehetra mihitsy ny am'izay hoe hiaona amin'ny solotena ny KMMR zay nahazo ny afatra izay sady solombavam-bahoaka ampijoro an'izany rafitra KMMR Atsimo-Atsinanana zay de anaovana félicitation sahady zany io zao dokotera Aina io hitantsika io dokotera Aina Stelanony zay anisan'ny mpiatroka ihany koa zany mametraka ihany koa zany zany KMMR zany miaraka amin'ny ekipa député Ramboasalama député Alain somary tsy de tazako kely le namana atsy amin'ny sisiny aty zany reo amin'ny akabeany fa de mandroso ty député Rabekijana iny aloha zany vaovao fa le omaly avy hatrany ny fomba fijeriny député Rabekijana azy raha ny fahitatsika an'le zavatra omaly dia raha za tamin'ny toeran'ny Andry Rajoelina président Andry Rajoelina de aloha tonga de tsoroko ny FDX zay le Rabekijana aminy zay mahitsy sy mivadambata tsy mety aminao tsony rangaha tena ny tsara aminao monsieur le président mivoaka amin'ny grande porte ary raha mbola miroso amin'ny fifidianana io anao hiditra ikiry biby ao vote de sanction ny azo aminao fitsaram-bahoaka ny azo aminao afa-baraka eo anao eritrereto tsara raha ohatra raha candidat efa 1 ambin'ny 10 izy zao fa tsy valo tsony
satria Efa niditra tompo. teo koa i député Jean Brunel am'le candidature anoany eo a i Rolaratsiraka i Yannick masaka mangalibo ty le retsy a de tena Masaka efa mangalibo. raiky amby folo karaha ohatra ka reo olony candidat raiky amby folo reo ny vondrona i contre amin'ity situation ty de eritrereto ny zavatra azo n'ity Madagasikara ty raha mbola ikiry biby eo anao zavatra tokony ho fantatry IRD am'izao fotoana zao dia tokony hanonko tena zareo ny antony raha natao tany amin'ny Ivato a tany amin'ny CCI Ivato ampanjakana itoerana io nefa zareo a naka tany amin'ny CCI Ivato nanao congrès national izay omaly a sy androany tamin'ny fakomaly a ny député IRD izay nylazaina hoe raiky amby folo amby zato nefa ny saina iny sary iny a manodididina ny eo amin'ny enimpolo fitopolo eo miaraka amin'ny niaraka nanisa misy tsika enina ambin'ny folo izy izy ny sénateur de raiky ambin'ny folo amby zato ny député de rehefa mba manao kajy any tsika ohatrany efa maro ny endakany akoatrany efa miandry an'le amby sabotsy misy an'zany koa miandriny eo amin'ny sabotsy de raha vao hoe tonga fametraha-pialany raha sanatry hoe raisiraisiny reto de efa mianjaanja tampoko eo zareo par rapport an'izay zavatra zay namana faniry analyse politique ty ataontsika ity nisy an'iny événement 73 député iny nisy ny teo alohan'izay a événement 2009 de nisy ny événement 2002 ary nisy ny événement 10 août 1991 raha tena olona mandiniky fiainam-pirenena sy fiainana politika de am'izao fotoana zao miaina ny tsy eran'ny aina le vahoaka ary tena any anaty volany mihitsy a ny misy fiatraikany izay nge ny mahatonga tena masika ianareo anatin'ny fitondram-panjakana tokony hijery fitaratra ianareo satria raha mandinika ianareo reo samy mpanao politika isika raha mandinika ianareo a mihmitsotsoroka ny fahasahiranam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ohatra kaiky tany amin'ny districtako tany a raha namonjy tsabora zany hoe tsabora zany a fanaovana zaza atao andona omby a misy zazakely atao forazaza zazalahy atao forazaza dia misy zazakely de atao andona omby aloha io a amin'ny fomba tsy anaka tany Ambalabako disy commune rurale Beanana dia tamin'ny zoma io sady tamin'ny lakamisy sady nanaritra tsodrano tany de niantsoana ny amadéputé an-tenako ny taliana sekoly anankitelo any amin'ny commune rurale Beanana io de ny taliana sekoly akitsika izay misy ankizy any amin'ny fitonjato ny mpianatra ao zany de nitaraina tamiko tamin'ny lakamisy io monsieur le député inona ny hevitra amin'ity taux de scolarité ty fa ny mpianatra ny soratra anarana am'izao fotoana zao de mbola voa anankiray nefa ao anatin'ny mpianatra manodididina ny fitonjato ny fidiran'ny mpianatra efa milatsinainy lakamisy izy ny teny tampoko tamin'io de nisy ndray a école ao Betambako amin'ny toerana io mbola voafito ny mpianatra ny soratra anarana amin'ankizy 500 tsy marisika tsony le ankizy de ray amandreny tsy manana possibilité ao koatran'izay nisonitra koa ny sara-pisoratana anarana ny fidira ny vidina cahier fitaovam-pianatra fa etsy an-daniny noho izany dia
efa nyteneniko ny draine tamin'ny fakomaly, nyteneniko ny chef Cisco, ary mbola averiko etondray mandeha amin'ny mahasolom-bavambahoaka ny tenako, député Rabekijana miteny an'ity. Aza terenareo ny ray aman-dren'ny mpianatra, aza terenareo ny mpampianatra anareo any chef Cisco naparafaravola, draine loatra mangoro. Ataovim-bola mahita moa hoe manery ny mpampianatra ianareo mivory anaraka ny fitondram-panjakana io. Fitondram-panjakana efa mandeha ny tsy fombany, mbola terenareo ny mpampianatra. Tsy tia mifampitady eo isika. Tena député am teny an'izay. Mifampitady eo isika monsieur le chef Cisco naparafaravola sy proviseur na draine loatra mangoro. Aza terenareo ivorivoriko io ny mpampianatra. Allo zareo hitana neutralité zareo allo zareo anao ny asany zareo. Averiko ndray mandeha efa miteny anao monsieur le chef Cisco, efa miteny anao monsieur le draine. So ianareo azo mifakapana amory mpampianatra, anaraka ny fitondram-panjakana io indrindra anery ny ray aman-dren'ny mpianatra. Mahaiza makalesona ianareo. Mahitsy be zay teniko zay mahaiza makalesona ianareo. Vao mitrotro eo vahoaka eo ianareo ny faharany zavatra miseho ao. Ny ray aman-dren'ny mpianatra efa sahirana. Tsy manam-bola na anaovana droit. Ny fidira mpianatra efa tsy mety maloha vola zareo. Mpampianatra ray aman-dren'ny mpianatra firy mangataka fanampiana ty amiko. Hoe appui zay monsieur le député fa tsy manana droit. Izao mbola vorinareo koa mpampianatra resaka politika. Politika efa tsy mandeha, ny fitondram-panjakana efa tsy mandeha ny tsy fombany io. Ary teny aminareo va vote de sanction ny azo an'io raha mbola mijiry io. Efa nahita lesona ary mahaiza anareo makalesona. Aza terenareo mpampianatra reo anaraka ny fitondram-panjakana efa tsy mandeha fombany. Ny vacation efa tsy azo. Ny karamany efa sahirana zareo. Ny karamandray aman-dren'ny mpianatra efa tsy maloha karamandray aman-dren'ny mpianatra amindreo mpampianatra firamareo. De zao mbola forcé koa ianareo koa, forcénareo koa izareo koa mbola anaraka an'io. Ka dia izay mba afatra atao koa ho anareo tompona andraikitra fampianarana rehetrarehetra, indrindra ianareo chef zapy, ary zay ny natonga anazy zao any miditra eto amin'ity plateau tia avy io aux amateurs. Ianareo ny farany uritra io. Mijalo nge mpampianatra zany mijalo nge mpampianatra hoe fa tsy mandray karama ara-dalàna zareo mpampianatra firamina. Ny ray aman-dreny efa tsy maloha droit. Mbola forcenareo ihany le mpampianatra hoe tsy maintsy manao volondoranjy. Efa ahilikon'olona zay, efa alohan'olona zany volondoranjy zany. De mbola hiditra am'izay. Ary zay na tonga ny teniteto ho anareo tompona andraikitra ara-panjakana daholo aza forcena ny piasa eo ambany fiadidirareo. Fa ho mafy ty ataka ty ary raha ohatra ka reo candidat reo mivondrona hitarika an'olony araka ny teny namana faniry hitarika an'olony reo tsy zakanareo ny zavatra miseho. Ary reo candidat reo ny olony voaka fa tsy matahotra zany mpitandro filaminana zany tsony. Ny andrike zay malo hoe bomba lacrymogène fa tsy nasananapoka zareo ifaniry. Raharaha koa raha ohatra ka naiko baikona am'zany satria statuena ancien président efa candidat, député candidat, chef de parti candidat, eo koa ny solombavambahoaka manao samboady, eo reo azo lazaina fa chef de parti na tsy candidat fa tena hoe marobe tonga teny ho raharaha izy ty. Raharaha izy ty. Nankany analakely alohana andehanako nakatina. Zay indrindra manko to tandro filaminana. Misy sary ve faly azafady. Misy ohatrany hoe tamy miotakotaka zany. Any Niamey any Niger. Ohatrany hoe any Niger zany ny eritreretintsika an'izao hoe any amin'ny misy any général Tsoani. Zao zava misy andro any io andro any. Nefa raha tsy diso député Rabekijana
to mbola misavoritaka nareo any aparafaravolaany amy kidina amkezaka kidnapinina tomaty le akizykidinapiny zareo ray aman-dreny ray aman-dreny efa maty ray volana zay vao hita de le ankizy zanany a le vinantony iny ny tafaverina velona zao zany ny zava-misy ao misy fivorina be mako asa oviny izy zay tena nanapahandrareo hevitra amreto mobilisation na foatra ay ve misy an'izao ahetsika par rapport ny tsy fandrimpahalemana any am'faritra rehetrarehetra any na eny na eto andreny vohatra ary de mifantany apetraka député inona ny zavatra mitranga am'ty androany ty raha mifantatsika nge ny androany zany de hoe amarana ny congressny IRD TGV zay tena nalalaka de nalalaka ary raha raisina lizy eny amina périphérie nge nanatanterahana azy hoany zareo de nahazo malalaka ny teny vato any tranona amboary ny filomarika ravalomanana neny candidat sy ny antoko politika tatia tsimondrano zany hoe tena samy nanaja zany lay note navoaka an'le ministra ny aty tany fa ny tato amin'ny ankilany zany a dia tsy nahazo rariny tetianivon'le fitondram-panjakana am'tandro filamina va dia sakanana hoe tsy nahazo alalany nareo fa nitari amin'ny andaniny zany de malalaka tsara mifaneo-kevitra afaka ny tehtehaka afaka ny dokadoka ny fitondrana atao anatin' zany trano zany afaka ny teny miantso firotsahana afahafa be le izy zao ange namana fani analyse politika ty raha ohatra ka mandeha tsara le fizotra le calendrier raha pitso ny farana ny fantrotsana candidature ao amin'ny ACC androany somaly nanao congrès national zareo IRD de amoaka fekevitra eo zany raha pitso androany hoe satria terena ny beny tanàna sy ny solombavambahoaka amporiska any président Andry Rajoelina irotsaka filoham-pirenena zay le tanjony de raha azo mifakapanahy zany a i président Andry Rajoelina irotsaka i se déclaré am'le firotsahana ary maheno fa am'le 9 any Ambatondrazaka itokana ny RN 44 ny anao déclaration zany izy hoe ilatsaka ho filoham-pirenena ny zava-misy nefa am'le 8 raha fakapitso mbola misy zavatra miandry azy any Londres ary maro ny etiko tokoa tsika député Rabekijana manao kopakopa-tanana ny any andafo ndraiky satria maro zany ny anao déplacement ho any Londres hanaraka an'le fitsarana io fitsarana Andramatory Andrenarisoa zay taleny kabinetra ny fiadinan'ny Republika zany teo aloha zay andalo fotoam-pitsarana vaovao lehibe io bavambe io tavitra ao anatin'io fitondram-panjakana zareo fitondra ao amin'ny présidence any Londres am'le 8 le 9 misy an'io farany fialan'ny président raha tafalatsaky izy ny ato ankilany le vahoaka malagasy mihitsy izay soloa tena andreo candidat reo no tsy manaiky ny ilatsan'ny Andry Rajoelina ho président de république satria vazaha mizaka zopirenena frantsay ary efa majeur Andry Rajoelina no nangataka an'iny nationalité n'iny safe zany ity herinandro ty no tena afampana ny resaka situation politique sy ny raharam-pirenena akoatran'izay ny vahoaka any amin'ny périphérie any amin'ny misy azy any de mijaly Ambatondrazaka tapitanàna fotsiny teneniko anao iny moa an'ny député fidèle tsy misy jiro tsy misy rano ny ao renivohitry ny faritra loatra mangoro ao nefa misy mpitondra IRD izay ny gouverneur de zany de tsy voavandry zareo izay situation resaka rano sy jiro ao atapitanàna Ambatondrazaka tapitanàna Parafaravola sy ny tapitanàna Andilame Tanambe izay ao anatin'ny distrikna Parafaravola zara fa mandeha ny jiro ary ny rano tsy misy koa izany ve zany zavatra zany de afaka isaina fitondram-panjakana am'izao fotoana zao mbolo crédible zay ngeny mahatonga amin'ny teny hoe raha ny amin'ny faritra loatra mangoro
any amin'ny distrikna parafaravola sy distrikna Ambatondrazaka ndray distrikna Andilamena raha ohatra ka 69% eo alohany ny résultat azon'ny président Marc Ravalomanana dia miteny anao namana faniry fa ataonay any amin'ny 72-73% io ary ho tratrana vote de sanction Iandry Rajoelina io raha mikiry biby ilatsaka io nefa na inona tenentsika na inona tenentsika tsy maintsy misy friction am'ty herinandro ty satria ny vahoaka mihitsy angeny efa mireagire zay solon'ny reto candidat teny président Erajonary Mapanina mianana ny vahoakany président Siteny manana ny vahoakany i président Tigoula Mali manana ny vahoakany président i Andry Robelona manana ny vahoakany reo olona reo farafaratsy tsy maintsy manana ny vahoakany eto Tananarivo daholo reo ary manana mpanoa anazy eto Tananarivo daholo reo ka raha ohatra ka mbola mikiry biby i Andry Rajoelina zay atosiky reto mpanoa anazy RD reto napakarina mihitsy moa ny sasany napakarina de raha mbola ikiry biby ka tsy mety tonga saina am'zany Andry Rajoelina hoe ikiry biby irotsaka ihany ka ietehatra mpitandro filaminana sy mibasy ny sisa ka io mpitandro filaminana io tena miteny anareo satria ny annonce mihitsy ry zareo tamin'ny fanambarany miaro ny androm-panjakana tamin'ny Zoma androm-panjakana ozy izy aloha vao vahoaka ny etiko teto mihitsy manko le fanambarana 2018 miaro ny vahoaka natao mpitandro filaminana nina moa ny logo an'ny zareo mpitandro filaminana iaro ny vahoaka sy mifananany devise zay ny devise nefa tia ndray zany iaro ny fanjakana azonao moa zany zao zany ny devise ataony zareo iaro ny fanjakana nefa ny devise ny mpitandro filamina iaro ny vahoaka sy mifananany zany hoe mandeha amin'ty fombany zany le fitondram-panjakana izay Iandry Rajoelina ny chef suprême ny chef suprême des armées izany hoe Iandry Rajoelina président Iandry Rajoelina mihitsy ngeny efa tsy manaja ny lalam-panorenany ary zay monsieur Faniry nandeha nanangana ny KMMR tany Andilana commune rurale Andilana sy commune rurale Voimena sy Andrebakely tamin'ny Sabotsy fa ny zava-misy aikay zany reo olona ray aman-dreny be reo de miamanara-baovao daholo mahafantatra nyty situation eto Madagasikara tia reo ray aman-dreny reo ary ny andehananay eto ozindry zareo nonoavin'ny taranakay de eo am'izay zany ianao amin'ny matompona andraikitry ny vahoaka aminao de tonga saina tsy maintsy mireagir anao hoe tena mijaly le vahoaka any ary mitsinjo no avin'le taranany le ray aman-dreny de eo any ny tena mahatonga saina zay olona tsy tonga saina am'izao ny namana Faniry tena ho zava-doza io tena miteny anao zana commissaire de commerce ny vorony ministre zareo tamin'ny herinandro iny de ny zavatra misy satria bloqué zany ny vary bloqué ny Inde zany tsy andefa vary eto Madagasikara intsony noho ty situation ty de zareo SPM izay manangona ny vary any loatra sy mandefa ny resaka siramamy zay miara-miasa ny fitondram-panjakana mazava ho azy de apiakatra ny vidiny vary sy ny vidiny siramamy à partir de 10 jours nanomboka tamin'ny zoma teo izany hoe iakatra zany ny vidiny vary sy ny vidiny siramamy afaka sy ny PPN afaka herinandro eo izay ny zava-misy eto Madagasikara tsy atao tompotrano mionona reo vahoaka zay mihaino ana eto de vao maika mitombo koa ny tsy fitiavan'le vahoaka andi fitondram-panjakana satria mesahirana hiditra maitsoatra nge zao ary ao anatin'ny fifidianana io ka na inona fa nampitambazan'io président Iandry Rajoelina raha ho tafalatsaky izy an'le vahoaka hoe tampitambazana 5,000 ray le vahoaka fa tsy antsony na io resaka vanille io fotsiny ary
vanila mitovy mividina arkovera 2 3 mangidy sarotra mafy karakara ny resaka vanily io e tena mafy mihitsy ary tsy mampatory tsy mampatory de izay ny cadeau amenao a an'le vahoaka nefa ianao nampanantena hoe ampitomboko avy telo eny a ny vidiny vanille izay zany ny cadeau a omenao an'le vahoaka jereo fotsiny a io autoroute zay ny manindry zareo io mipitenao le lalana 8 kilometre zao vitany zao ary zany jery maso an'le izy Masolombavombahoaka tsy maintsy nijery toerana 8 kilometre eo ny lalana voarefy mipitendry zareo de menimenina tamtamiko le vahoaka hoe nipitena le tanimbarinay hatram'izao tsika miteny zao mbola tsy paye le lalana tsy vita io de nijanony isorina daholo ny an'izay rehetrarehetra par rapport an'izay zavatra zay a betsaka be ny zavatra miandry ary zay ny mahatonga azy angamba tsy mety ametra-pialana am'ty situation ty ny antony betsaka ny zavatra miandry azy io ka izay zavatra zay hoe mpanao politika ho antsika mpanao politika sy manao kirakiranyty filazam-baovao ty zay zany message ampitaitsika any am'le vahoaka atsika fa efa tena latsaka katerena ny vahoaka malagasy ny vidim-piainana tsy mandeha ny zavatra rehetrarehetra insécurité manao ny ataony fidiran'ny mpianatra hiditra mpianatra tsy manana possibilité le raha aman-dreny ny taux de scolarisation tsy mandeha amin'ny tokony ho izy a reny ny zava-misy a ka dia tena hita hoe miatra amin'ny akalana monsieur Faniry ity situation ty ary zao faraparan'zao ohatra monsieur daholo le zavatra tsy mety rehetrarehetra ohatra monsieur daholo ny zavatra tsy mety rehetrarehetra ka amin'ny Masolombavombahoaka ny tenako adidy mampita vaovao a an'le vahoaka mitongava saina ianareo vahoaka isika vahoaka zay indrindra teneniko indray mandeha vondray mandeha anao a tsy fahalalana faharoa a tsy fahaizana fa raha mbola fanotelony am'ty efa adalana arasanatry ny vavala diny lela hoe afaka mirotsaka filopirenena eo Andry Rajoelina de anaiky an'zany ny fitsarana avy mba lalam-panorenana sy ny mpitsara any amindreo ny miatraika ny vahoaka le vahoaka zany efa tsisy manaiky an'izao situation zao itsony ka de izay angamba ny teny ataoko a message alefako amin'ny vahoaka malagasy efa mihoatra ny tokony ho izy a ny fahantrano le vahoaka malagasy zay indrindra député Rabekijana andrasany maro eo anko satria na izany na tsy zany a ny candidat Marc Ravalomanina de fanambara zany fa efa nametraka ny antota taratasiny teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny antokotiky Madagasikara reo entité politika hafa ny fikambanana samy hafa ny olotsotra maro samy hafa ihany ko de efa maneho ny fahavononana hanoana ny filoha Marc Ravalomanana malina maro ihany ko ny amin'ny hoe de ahoana sy ahoana ny any aparafaravola tsika moa tsy afaka ny tonga de hoe soratena be ny amin'ny loatra mangoro satria raha miresaka loatra mangoro tsika Ambatondrazaka Andilamena Aparafaravola Nosy be anala Moramanga fa zay azo resana ihany eny Solomavomboaka loatra mangoro mety afaka miresaka ihany député Rabekijana ny any amin'ireo distrika samy hafa fa malina ny olona ihany ko de hoe ahoana sy ahoana fipetrapetraky ny fametrahana ny KMMR any amin'ny inany ampitandrefana sy sisa faritra loatra mangoro iny député misaotra betsaka namana Fanira rehefa nivory ny bureau politique dia nanapa-kevitra zany fa hidina any toerana izahay ka programa vo napetrakay omaly de mbola anamafy le izy rehefa aveo dia rapito zay a midina any Ambatondrazaka lakamisy mandeha makany Andilamena mametraka ny KMMR na Andilamena ny zoma mametraka ny KMMR amin'ny district na Parafaravola
ny sabotsy mametraka ny KMMR ao amin'ny distrikta Ambatondrazaka ary ny alahady no ao a Moramanga. Izay ny programa ny faritanay ka dia entanina zany isika rehetra izay manam-pandrina anoana any président Marc Ravalomanana na ny atoko politika zany samy hafa na ny vondron'olotsotra na ny fikambanana olotsotra na ny karazana fikambanana izay manam-pandrina anoana ny président Marc Ravalomanana amin'ny fifidianana 9 novembre 2023 dia entanina am'ireo distrikta 10 reo fa ny programa zany dia lakamisy any Andilamena, kamisy Andilamena, lakamisy maraina. Dia ny programa dia ao amin'ny hôtelin'ny député Max no anaovana ny fivorina ao Andilamena ny lakamisy maraina. Ny zoma dia ao Parafaravola, ao amin'ny distrikta Parafaravola. Dia ny toerana dia ao amin'ny Rabolsa, ao akaikin'ny Rizam, ao Parafaravola. Ny sabotsy dia ao amin'ny distrikta Ambatondrazaka. Dia ny toerana efa hojeren'ny zareo amin'ny distim miaraka amin'ny député fidèle ao Ambatondrazaka. Ary ny lahady dia ao Moramanga. Ny toerana raha tsy miova dia ao amin'ny hôtel Bezanzano ao Moramanga ny alahady ho avy zao. Ka dia ho asika rehetra izay manam-pandrina izay anoana ny président Marc Ravalomanana na atoko tika na tim ianao na tsy tim anao fa vondron'olotsotra na atoko politika hafa ka manam-pandrina anoana président Marc Ravalomanana dia am'ireo toerana reo no anaovana ny eo anosy penala dia rehefa avy eo zay ny ametraka ny programa ny anosy penala. Misy nefa nametraka ny any amin'ny commune sasatsasany any ohatrany commune distrikta Parafaravola dia misy ny olona efa nametraka ny KMMR any amin'ny commune. Ny mpikambana ao aminy dia ny coordonnateur. Dia misy ny coordonnateur adjoint dia ny secrétaire général dia ny mpanolotsaina ao anivoan'le commune reny dia maka olona ray isaky ny fokotany avy. Dia misy koa ny fanangana fiantsona reny olona 10 isaky ny fokotany. Olona 10 isaky ny fokotany reny olona reny dia antsona alefa ny anarany any amin'ny distim na any amin'ny comtim any amin'ny fokotany zany dia omena ny numéro karapanondrony sy ny anarany feno indrindrandrindra misy vola reny numéro ireny ka zay zany ataoko antsoavy eto zany ny fanaovana zay entanina ianareo comtim rehetra aka ny liste ny olona 10 isaky ny fokotany raha ny tena tokony izy tokony rapitso no farany atongavany ety amin'ny bureau foibe izay olona 10 izay nefa moa misy mbola tsy any amin'ny fahasarotana ohatrany distrikta Parafaravola zao any Bedidy dia misy tsy azo réseau any dia ny zareo distim no indrako nandenakany am'ireny toerana reny akandre anangona andreny zavatra reny ohatrohatr'izay zany ny fametrahana ny fikarakarana ny KMMR any amin'ny distrikta Parafaravola, distrikta Ambatondrazaka, distrikta Andilamena, distrikta Moramanga. Ka dia ny distrikta anosy penala moa zany dia eo zay rehefa avy eo no andinika ny anaovana ny fametrahana ny KMMR ny distrikta Moramanga. Miazakazaka be ny toetra raha politika am'izao fotoana zao. Ary tsika ao anatin'ny tokotika Madagasikara tsy tokony atorotoro fotsiny fa tena tokony anentana ny olontsika rehetra amin'ny fanentanana ny fametrahana ny bazy rehetrarehetra indrindrandrindra ny redynamisation fa vita iny ny fametrahana ny bazy efa vita iny entanina indray mandeha foazina indray mandeha zany misy namana faniry ny amin'izay fananganana sy fametrahana ny KMMR fotsiny apetrako indray mandeha tsy voatery tim ihany no miditra ao anatin'ny mpikambana KMMR fa zay rehetra manam-pandrina anoana amin'ny président Marc Ravalomanana no
entanina hiditra ao anatin'ny fikambanana KMMR. Zay zany. KMMR 2023. Zay. KMMR 2023 no anarana ietsotsika azy a. Miomana zany manomboka amin'ny lakamisy zao a, Andelamena, Zoma, Parafaravola, Sabotsy, Ambatondrazaka, Lahady, Moramanga, ho avy any ny ekipa zay hametraka izany KMMR izany a, de ny fikambanana rehetra, ny antoko politika rehetra, ny tima mazava ho azy efa ao anatiny dia hiatrika zay fivoriana zay efa misy mifandamina isaky ny distrika dia miezaka ny maka vaovao zany tsika anosy be anala eo ampandaminana fivoriana ny tompon'andraikitra samy hafa zany fa de ampitaina amintsika eto any vaovao misaotra ny Soloamboka Rabekijana Soloferotsika niaraka tamintsika mbola ndiatrika fivoriana ary mbola mafana ny raharaha dia omentsika lalana ny député Rabekijana. Misaotra betsaka namana fanira, misaotra anareo ny aino hatramin'ny farany ary misaotra betsaka anareo teknisiana rehetra indrindrandrindra ny namana niry zay any amin'ny MBS Ambatondrazaka dia manomana ny fanomanana ny zavatra zay ka dia misaotra tsika tamin'ny rehetrarehetra ny fanakalozana teto nareo teknisiana rehetra ka dia mamerina ny fisaorana rehetrarehetra zay ny aino indrindra amin'ny distrikna Parafaravola samby hitany Andriamanitra. Misaotra tompoko. De io moa zany hoe tsy hoe lasa mamba de misosoka mivoay fomba fiteny amin'ny fiteny malagasy zany fa io pampangolahana atsikatsaky io zay mivoaka babany avokoa zany eo amin'ny fomba faneho-kevitra dia anisany tompon'andraikitra iraindray ndraisitsika anatin'ny fikambanana zay hoe sakaizany vahoaka zany sakaizany vahoaka zany dia fikambanana zay miezaka manabe ny olom-pirenena miezaka mamatatra miresaka mitantara ny zava-misy eny fotony rehetrarehetra eny zany Andriamatoa Narsisy miaraka amintsika hitondra ny faneho-keviny izy dia zay faneho-kevitra Andriamatoa Narsisy zay zany mba ahafahany rehetra mamatatra ny aminy hoe misy karazana vondron'olona maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina mba manana fomba fijeriny ihany am'izao zavatra mafotaka eto amin'ny raharaha firenena zao ka tsy maintsy arindrantsika daholo satria aoriana Narsisy zany de mbola iveriny eo Rina Rabe Mananjara dia Ngaiada Jean Pierre zay mpitarika ny FLN ihany koa zany no hiakatra eo rehefa aveo tonga de mitodika ato amin'Andriamatoa Narsisy tsika miarabanao tonga somatsara eto indray elaela vao tafaraka indray tsika tena efa volana vitivity zay miaraba Andriamatoa Narsisy. Mankasiraka mankatela Andriamatoa Faniry ary miarabanareo teknisianina ato amin'ny MBS izay mahafatapo amin'ny atao fitazana vahoaka amin'ny alalan'izao fitaovana izao satria raisinay malagasy ho zava-dehibe tanteraka ny fanananareo tsy adino koa nefa reo tsika hoe malagasy zay vahoaka azo azaina fa maniry de maniry tanteraka ny ataotsika hoe mba hiovana zao fiaina amin'ny firenena zao ka de mitondra fiarabana ho azo menakavy itsika na ny eto an-toerana na ny any Ebita izany ary tsy adiny velively de ataotsika hoe angadina anazy vinahitana n'itony fitaovana itony de Andriamatoa Jaina Ravalo Namarika indra ny anana fahasalamana izy azoty hitarika ny vahoaka amin'ny fanapahana an'ity firenena ity misaotra tompoko. Ndraso aloha antanitsy kekely satria misy fanontaniana mipetraka eto de inona koa Faniry zany sakaiza mivahoaka zany de mba antanio an'ny Monsieur Narsisy de aleo aloha zay napetraka satria misy lina sy te hafantatra hoe ino ty sakaiza mivahoaka ty Andriamatoa Narsisy. Eny tompoko zany sakaiza vahoaka zany angamba raha dika amin'ny teny malalaka de hoe manompo vahoaka ary mpitolona ty tanindrazana tamin'ny fotoan'andro ny toeran'izany raha mahavaivay netsika tamin'ny fanentsehana tamin'ny 2010 ny antokotiko Madagasikara ary na ny ataotsika tompon'andraika voalohany tamin'izany aza de tsy teto toerana fa lasa ny ondrana tany mpita-tany de tsy nisy azo nataony ny ataotsika hoe antokotiko Madagasikara nareo mpikatroka ao anatiny afa-tsy nanorona ataotsika hoe fitaovana zany tahaka n'itony hoe sakaizam-bahoaka tony ahafahana maneho ny hevitra fa mbola misy ny ty tanindrazana na inona mitsanga sy mijona eto amin'ny firenena. Zay zany mantony toeran'izany to sakaizam-bahoaka zany betsaka ny aktivité vita
fa tsy aro ambary eto satria ny fotoana be diabe moa ny zavatra rehetra koa manana ny fotoana nika de zay ny anto pisiny ataontsika hoe sakaiza-bahoaka fa zany hoe efa ataontsika hoe amapolo taona no mahery zany joronareo raha vao nanomboka mihitsy ny sivy sy arivo de nisy zany ary anisany nanetana teo amin'ny magrobiorika neny fa nambola tatakoron-drano raha ny tenako betsaka ny zavatra vita nefa ozytsika hoe mboaloaro ny fotoana mety tsy maintsy ambirahana an'izany fa ny zavatra maika aloha am'izao fotoana zao de hoe lasaka katerena ny firenena mila mivoaka daholo izy ny jabo ato fa mainky riatrala de rehefa maheno an'le sivy sy roa arivo andre matonarsisy sakaiza mivahoaka tany nanomboka latsaka katerena ny firenena ozy izy ianao mivoaka daholo ny jabo ato fa mainky rihitrala te anontany jery todika sivy sy roa arivo a 3 sy 4 arivo tsika zany hoe 4 taona lasa zany zay a no nisiny hoe tsy filaminana fikorotanana ara-tsosialy ekonomika politika ny zavatra mifamaofao teto amin'ny firenena inona mba azonareo ambara am'zany sakaiza mivahoaka mahakasika izay indrindra manko no antontsika tsy maintsy anovantsika jery todika satria raha no tantara ny fanazavana marintsika mba tsy adiso fijery ny vahoaka sy ny mpanao politika de ilaina ihany manao jery todika aloha ny zorantsika ho any amin'ny ataontsika hoe lalan'ny fampandrosoana sy ny fanafahana Madagasikara ny ataontsika hoe olana tamin'ny sivy sy roa arivo de ny ataontsika hoe fanonganam-panjakana zany fanonganam-panjakana zany ngamba raha araky ny lalàna de hoe tsy legal zany ary amin'ny maha tsy legal azy dia voaheloka araky ny ataontsika hoe lalàna teto amin'ny firenena sy ny lalàna iraisam-pirenena zany ary mazava loatra fa nisy 7 ny ataontsika hoe olona voaheloka iraisam-pirenena tamin'izany kanefa de mbola afaka nanoy ihany lay fotana mafaty hatramin'izao oro zao eo no ametrahanay ny adidy sy andraiky taraisy ny ataontsika hoe fitsarana ato anatiny ato amin'ny firenena sy ny fitsarana anivelany zay iraisam-pirenena zay maro izy ireo nefa nanao tsinitsinina izany zava-misy zany nanitsakitsaka ny fiandranan'ny pirenen'ny vahoaka malagasy sy ny ataontsika hoe lalàna misy de ny haute cour constitutionnelle zany zay atsika hoe lalàna efa natao ampiarina ary izay indrindra ny mahatonga anay manao jery todika izay ny mikasika ny sivy sy roa arivo satria na ahoana fitondrana ara-dalàna ny joro tamin'izany fotoana zany de ny fitondran'ny filohajaina Ravalomanana Maroka zay ny tiako Madagasikara no antoko natanjaka tamin'izany felofany mahantra sy ny malahelo io ary nitondra fampandrosoana ngeza be teto amin'ny firenena na vita manda anankiray ary avy eo ihany konko izy mbola nanoy ny manda faharoa ary lany ara-dalàna teo amin'ny ataontsika hoe safidim-bahoaka zany antoko zany tompoko ankehitriny anefa de raha mahita fara izay ny tantara ny antoko tiako Madagasikara dia mijoro foana na inona nanenjehana azy hatramin'izao ary zay niderana ny filopitarika de Andriamatoa Filohajaina Ravalomanana zany fa tamin'izany fotoana zany kosa nefa dia azo lazaina fa voakasikasika ihany reverintsika hoe tombontsoany vahiny teto Madagasikara indrindrindrindra ireo mpanao politika mpanao ataontsika hoe mpandrendro-bahoaka nisy tamin'izany fotoana zany a zay azo lazaina fa kivorasy noho ny atao hoe fa mamikoditry ny Filohajaina Ravalomanana teto amin'ny tany sy ny fanjakana ka na voatery an'izy koa tsy maintsy nitady an'izany lalana ratsy mangitokitoka zany nandetehina indray io fitondrana nisy ny ataontsika hoe fanavotam-pirenena io dia teraka ny fanonganam-panjakana tamin'ny sivy sy roa arivo ary azo lazaina fa fanonganam-panjakana tsy mbola nisy oatra zany teto Madagasikara eny fa namanera-tany ara satria ny akon'izany de nitondra faharavana be teo amin'ny firenena na teo amin'ny fomba fisaina ny vahoaka zany a na teo amin'ny fomba fiarina eny fa na teo amin'ny ataontsika hoe tontolo ny maha-olombelona ara dia rava tanteraka toko satria mianjaanja mivoaka malagasy satria le zavatra natenainy de ny Ravalomanana sy ny antokotiako Madagasikara zany a dia natao mihitsy zay amin'ny fomba rehetrarehetra zay fomba andetehina azy a tsy hipotra intsony ka ho levina teo indray ny tantaran'izany hoe tolom-bahoaka zany izay tompoko no antony mahatonga anay tsy maintsy manao jery todika miverina kely zay any amin'ny sivy sy roa arivo satria nahoana tsy nisy zao zava-misy zao raha tsy nisy ny sivy sy roa arivo
zany hoe mety mbola niditra tany amin'ny fandrosoana efa tena azo ny ainana tsara Madagasikara efa mba nioty zay zavatra azo lazaina fa ezaka be da be natao ny fitondrana tamin'izany raha ny eritreritry ny sakaizan'ny vahoaka tsy nisy mihitsy azo tsinina zany teninao zany le mato faniry satria tsisy zay tsy nahatsapany sy nahalaly fa nizotra ho any amin'ny ataontsika hoe fahampandrosoana sy ny atao hoe fahafahany ty fireneny ity tamin'izany fotoana zany ny fitondrana nisy ary tsapan'ireo vahiny indrindrindrindra sy ireo everina hoe antoko tsy de nanana ny toerana ine zany ataontsika hoe TGV zany ary tsisy nahalalan'izany akory fa noforonina mihitsy zany tao anatin'ny fotoana foy ary antony tsy de mazevatra loatra no entina ataontsika hoe vazavazana sy nanamelona ny antoko nisy de antoko tiako Madagasikara tamin'izany fotoana zany ka rehefa feno fipetrana nanan'izy ireo entina andravanan'izany de eo ny ataontsika hoe ny lalàna eo ny ataontsika hoe ny vola sy aman-karena sy ny fiaraha-miasa tamin'ireo miliardera maro isan-karazany nisy nanampy an'izany nosika an'izany ataontsika hoe fandravana firenena zany de tonga tanteraka tamin'izany lay ataontsika hoe fahampitehin'ny firenena ary hatramin'izao ny akon'izany dia mbola iarahantsika miaina sy iarahantsika mahita fa tena tsy rariny ary tsy azo everina mihitsy hoe izany lalan'izany ndray mbola ho avela hitondrany zao fitondrany zao ny firenena malagasy am'izao fotoana zao alahelo ny tenanay satria ny malagasy eny fatao hoe mahantra bady ve eo koa reo mpanao politika zay verina hoe tsy ampy angamba tsy manao hoe tsy mahay le olana oran'izany fa rehefa tsy nandinika lalina ny ataontsika hoe zava-misy teo amin'ny sehatra politika dia lasa manao fanakafana famakafakana tsy tetena ampy fototra anika miazoazo eo amin'ny fanapahan-kevitra satria zao fitondrana zao na inona atao na ahoana zava-misy na ataontsika hoe izy ny fifidianana tsisy ny fifidianana tompo de tsy azo ekena intsony satria maro reo fahotana mahafaty vitany fanokana-panjakana ny alabato be vata ny ataotsika hoe fampanantenana bokaty sy ny sisa tsy ho voalazy eto tsony ka na de ataoko hoe tsy nianatra sy ny tsy alala ninina ary be de mbola eriteritra fa atoky izany fitondrana zany am'izao fotoana zao ary tsy mametsiny an'ireo olona reo zay fa zava-misy ny lesahany eto ka mba azahoany mivoaka amin'ny varavarambe de tsy maintsy ampitsahivony zany zavatra zany toko mba azahoany misaina mieritreritra fa okizay fa ampy anareo zay vitanareo manajatena zay opelatany any efa azonareo ataovy mahasamby raha ny fianakavinareo sy ny namanareo sy reo vazaha zay everinao andamosinareo fa manao tsinitsinina zao malagasy eo eto amin'ny tany sy ny fanjakana iainana miresaka vazaha zay tokoa ianao mino zany fa manana ny ambara ny sakaizan'ny vahoaka mikasika ity hoe fizakan-jo-pirenena frantsay an'Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina ty satria malaza be manko am'izao fotoana zao no hoe mbola hirotsaka izy any amin'ny certificat de nationalitény mbola ho eken'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenina ve zany satria raisina ho tsy nahalala tamin'ny taona 2024 ny ACC zay nanaiky ny taratasy firotsahako fidiana fa raha am'tindray mitoraka ty kosa de efa mahafantatra zany zareo moa zany dia efa nandefa ny andraikitra nakany amin'ny fitsarana zany hoe andraikitry ny fitsarana zany izy ao amin'ny fitsarana no ame zany certificat de nationalité zany betsaka ny adevitra hoe ifanlian'ny fitsarana hony andraikitry minisitra raha ohatra ka tsisy ame hony hoe nampanatsona tery hony sisisa mivavao moa zany miparitaka be ny amin'ny tambajotry reny fa tsika tsy afaka manao affirmation gratuite an'izany fa ny amin'ny fandraisana ny antota-taratasy sy ny famoahana n'izany ofisialy no ho hita mivahoaka rehefa aveo hoe tena nisy namme zany lay taratasy fizakan-jo-pirenena malagasy satria malagasy any ny afaka mirotsaka ho vidiana raha ny ambarany ny lalam-panorenina amin'ny andiny fahenina amby efapolo kanefa moa zany lay mpitondra am'izao fotoana zao dia tsy malagasy satria efa nanary lay zo-pirenena malagasyamy ka nivadika ho zo-pirenena frantsay tamin'ny taona 2024 zany ny avin'ny adevitra reo hitambara ny kandida ny vondrona toko samy hafa Andriamatoa Narsisy mino fa ny sakaizan'ny vahoaka ihany koa mba mahara-baovao
tsy gasy le filoha am'izao fotoana zao zay mieritreritra fa kandida ary atosiko ny namany eny vato eny mirotsay anao de ijorony inona moa zany reo zay tsy mitovy am'izay fomba fijery zay mihevitra fa tia tanindrazana ny amin'ny tsy azo ekeny zany malagasy entina vahiny zany. eo ndray tsika matoa zay manao jery todika de misy zavatra tsy azony saina sy ny eritreritra eo ekena mihitsy satria oka zava tsara fa misy ny ataontsika hoe néocolonisation zay ataontsika hoe rafim-panjanahantany vaovao izy io de vo faritra ara-potoana hoe 10 taona no faharetany ka raha tapitra ny 10 taona tsy maintsy isy fanavaozana io zany ka manana diditsy andraikitra ze filoam-pirenena anavaon'io indray satria ny frantsay tsy amelan'io ipetrapetraka fotsiny satria ny zanatany frantsay rehetrarehetra am'izao fotoana zao atao afrika dia saika mitovitovy am'izao ka misy am Madagasikara zao ny situation misy noho izay hoe rafim-panjanahantany tiana ho avoazan'izay fa sainga tsy tsapan'ny olona sy tsy tsinjin'ny olona manko zay zavatra zay tena manimba zavatra be deaibe ka arak'izay lay 10 taona io ange raha tamin'ny fotoana tamin'ny 20 dia nodadadadainy zao fitondrana zao hoe avy alao le 10 taona lasa fa le 10 taona vaovao no nde mpanjinitsika sarotra be ane zany 10 taona manda raiky hoana ny 10 taona no faritanao fa nahoana ary io no faritanao hoe 10 taona mazava ho azy zany fenao no anavao an'lay accord de coopération na fifanarahana zany oetiny frantsay anao zay tiany atao eto Madagasikara miaraka am'ireo antoko politika zay everiny fa afaka anatanteraka an'izany de izao antoko politika misy am'izao fotoana zao zay ny tsy aneka inay hoe ny zava-misy tamin'ny 20 ny fototry ny fahavoazana hatramin'izao zao ka lay everina hoe mahacitoyen ny mpitondra am'izao fotoana zay zay tsika hoe raha vazaha ozy tsika raha dinihana am'izay atsy miangatra nge de tsotra ny lesake ny frantsay tsy nanery nanamozona azy anao io taratasy fanavaozana ny ataontsika hoe mahacitoyen frantsay azy io ary izy tsy fanavaozana fa hoe fangatahana satria demande manko le izy nisy antony ary izy ko tsy noterenana mivozona vozonana fa tsy maintsy misy complicité entre an'izy ireo zany ny tena marina mba azahoana le panomesa le nangataka le nangataka mba azahoana mieritreritra ny hoe anovana indray ny fanao ratsy de ny fanjanahana sy fitsetsefana ny firenena malagasy zay ny tena votoatin'io ataontsika hoe fanavaozana ny ataontsika hoe mahacitoyen frantsay azy io ko anay zay tsy teana lavalavitra momba ny fanazavana an'izany fa tsotra ny anay hoe raha ny lalàna iraisam-pirenena ny lalàna atao anatiny ane de samy manda kitrano fa tsy azo ekena mihitsy zay olona zay everina hoe fa ny safidy anazo-pirenena hafa ka mbola iverina andray anjara ateorina hitondra lay firenena kanefa ianao de azo lazaina fa tompona andraikitra voalohany am'izay fetezany sy fetezany ny zava-misy eto Madagasikara ka hoana moa no aneken'ny olona hoe ilay certificat alainao zay o de diavinao ho raisiny eto Madagasikara efa citoyen frantsay anao any am province any Frantsa ianao no tokony hakan'le certificat raha misy ilanao azy fa aty am' raha raha-pirenena malagasy de everinay fa tsy tapa-boaka tsony zany satria tsy eken'ny lalàna tompoko zay no mahakasika an'iny zavatra iny tsy azo ekena mihitsy iny raha ny fisehoan'ny ataontsika hoe lalàna misy na anatin'ny ivelany zany fa dia fandrebirebena ary fanjiranrana sy entina amtahanany vahoaka malagasy sy antoko politika zay mandahakitsirano ny firontsahany am'izao fotoana zao tena hoe famtahana mihitsy mifandraisany sakaiza vahoaka azy fitaka be vava satria ninoninona tian'ny frantsay ho atao anoho ny fanjanahana sy ny fitsetsefana dia tsy maintsy manavao an'io izy ary ny maharatsy azy de zao lay olona anankiray zay anatanteraka anio dia fototro ny fahotana satria
dimapolo taona be zao nge io ary maran'zay de hoe atseto tsy mbola misy malala hoe inona marina ny fonosony zany atao hoe accord politique accord de coopération zany fa dia maizimaizinao zany aloha tam'zany ary izay ny tsy aneketsika fa tsika de tsy maintsy hitady ny tena politika anafahana ny firenena ao anatin'zany ataotsika hoe tetikady maloto zany a hoentina ihany zany anjanahana sy ampahoriana ny vahoaka malagasy zany amaramarana atsika azy Zolobe Narsisy mino fa nisakaiza mivahoaka ihany ko tena mba vonina hiatrika fifidianany satria ozy nareo hoe tena efa tsirariny tsy mety zao zava-misy zao raha ny famitinana ny jery-todika nanomboka 2024 ny resahanao sy ny hoe tena mangetaheta amin'ny hoe tena mba anana fandrosoana am'izay Madagasikara satria tena efa nandeha izy teo kanefa nitapahany fanonganam-panjakana 2024 ho avy ny fifidianana andray anjara mavitrika zany ny sakaiza mivahoaka Narsisy ny sakaizam-boaka araka vizika aminao dia olona nivoaka atao amin'ny vahoaka ka nizaniza vahoaka malagasy ka te tanindrazana ka te hiala am'izao fampahoriana zao sy fampahatrano zao sy fanabadony zao a de anisan'zany tompoko ny sakaizam-bahoaka ary mitoranjara mavitrika fanabiazana mavitrika amin'ny fanabiazana ny vahoaka mba azahoany vahoaka tena mijery mahitsy tsara ny lalakale ny firenena ka azahoany mampiray ny hery fa tsy misy afa-tsy ny fahampiraisana ny hery tompoko ny zava-dehibe am'izao fotoana zao mahagaga ihany manko mpanao politika am'izao fotoana zao satria nahoana lay tena adinom-balato tsy jerena fa le adina kolany jerena inona moa no tiako azavaina am'zany lay ho filoham-pirenena ndray mahamay fa lay ady amin'ny ataotsika hoe fanjanahana fitsetepana sy famitena ny firenena to tsy everitsika fa asa hitediavana atao hoe firaisakina lehibe eo amin'ny tany sy ny fanjakana zay no mahatonga anay hoe raha tsy misy ny firaisakina ny antoko politika ray manontolo am'izay everina fanlihina zao fitondrana zao na mivatana na akolaka de milaza ny tena anay ary malahelo fa ho sarotra ny lalahy ary tena ho sarotra ny lalahy fa raha tena miray iny tsika ka mieritreritra hoe ny ao ambadika eo toko politika io mihitsy ny fosta satria io no mitaizan'le olom-pirenena reo mpandrendry bahoaka reo a tsy akamaminy firenena fa anompy foana ny mpanjanaka sy ny mpitsetsotra de ny kapitalista sy ny imperialista zany sy ny colon ka tsy azo ekeny zany tompoko ary zay no mahatonga anay marindrano ijoro hitsofoka aty am'izao ataotsika hoe radio sy télévision ny MBS satria tena marary zay miteraka mananjafy kely ary de izao hoe ny fiainanay tsy azonay ekeny zany ndrinindrindra le valala tsy mandady arina zay efa nipitehina tao anatin'ny 13 taona tao anatin'izany hoe fanjanahantany vaovao zany ka dia eto tiana itsipihina marina fa ny tena manahirana de hoe ahoana ny fanabeazana ny vahoaka ahoana ny fiary ny vahoaka malagasy eto amin'ny taniny satria zava-doza keno mitranga am'izao fotoana zao hoe le orinasam-pirenena potika daholo tsy izay tsy malala an'izany ny fananana zay verina hoe mba mahasoso matsara n'ity firenena ity na lalana na ny ataotsika hoe fitadiavana sy ny sisa potika daholo ary ny tena loza de hoe etsakilany miroborobo sy mijoalajoala reo orinasa infrastructure vahiny am'izao fotoana zao anao inona ary reo apetaka tsara anao inona reo satria reo mijoro sy manao ampimamba ny fiarina eto Madagasikara de tsoronay marina fa ho lasa tsy ny colon intsony no zay efa nanao nytiany atao teto Madagasikara no fahavalo fa reo imperialista sy kapitalista reo koa tsy amela mahazo de vao tsika ho sahirana tompoka ka zay no mahatonga anay hoe oka ho mailo oka hirahina fa vanim-potoana napetraka ny tantara zao tolo zao ary tsy azo idivirana tsika tsy mankahala vahiny fa alao hipetraka tsara ny fifandraisana ao anatin'ny ataotsika hoe relation ao anatin'ny hoe pacifisme mba hifanomezam-boninahitra tsy mba najana ary anajana ny zon'olombela sy ny tany tandalàna tompoko zay zany ny zava-dehibe
am'raika ambe folo sy ray minitra zao narsisy a tena meko ray minitra rangay andrao fa mba mety manana afatrafatra ianao fa tsy fantatry hoe rovina indray andriamatoa narsisy sakaiza mivoaka no tavaveriny eto fa aleo aloha mba hametraka ny afatrafatra ianao zany a efa afatra iny fa tena afatrafatra farany zany a tsy fantatsika moa zany zay mety iseho amin'ny fivoaram-bavao am'ty herinandro ty a rina ihany koa midikodina mikary-bavao any ambadika any a de ho avy eo izy fa alohany tena hidirany a de ianao sy ny afatrafatra ray minitra eny toko mankasiraka mankatelona ary mbola misoranareo ihany ny afatra farany mavesa-danja tiano aperaka ngamba de zao hoe ny tolom-bahoaka tsy misy oatran'izao ary raha napaka ny Madagasikara tsika de ilaina firaisan-kiny zany a satria marary loatra ny vahoaka valo amby roapolo tapitrisa marary loatra ireo veritsika hoe taranaka faramandimby raha to ka sanatriny baba raha izao fitolana zao mbola tafapetaka amin'ny alalan'ny fomba tsy mety satria raha ny famakafokana sy ny zava-misy eto ange samy efa mba manao bilan daholy fa tsy zao fitolana zao intsony no afaka hitondran'ny firenena ary efa manaja azy sika hoe aloha mivoaka ny valavarana malalaka satria na iniky antra na iniky dony eto a toy ireo tantara misy any amin'ny firenena-kafa rehetrarehetra dia tsy azo eritreretina intsony a ny anakanana ny vahoaka ny anavotany an'ity firenena ity satria ainy teo rainy manondra misaorabetsaka to makasitraka ny sakaizany vahoaka tsika andriamatoa narsisy niaraka tamintsika tamin'ity marain'itya rehefa avy niaraka tamin'ny député Rabekijana Soloferitsika de nandray any narsisy omendalana zokibe narsisy de manaraka tsy ho elandray raha mbola misy ny azambara dia mbola vonina mandray ny fandarantsika azakakytsika raha ohatra ka mampiakatra sy mampidina nyty anyty hitretondray na manarina aloha zany a anao ny teteza mita kely ny fandarana zany transition de omendalana zokibe narsisy satria io manandray zany a iada Jean Pierre asika Jean Pierre ihany satria misy gaga iada zany tonga de zay ve sa misy non faniry de misy Jean Pierre ka zay fa ataotsika an'izay ihany satria misy manontany moa zany de resako am'izay am'izao tsika am'teny zao de manao valandresako an'ny mpanao gazety ny sisesy eny amin'ny anjery manontolo eny eny akatso eny zany satria manao fitokonambe ny sisesy ary de manao an'le akanjo zay amin'ny laharana sy ny andraikitra izy ireo ny mpampianatra pikaroka mpampianatra zany marary be ny sesesy raha ny zavatra fanambarana izy ireo dia manao an'izay fahampahafantarana ho an'ny mpanao gazety izay izy ireo rinandray inonandray ara aloha ny vaovao sy azo resahantsika mialohan'ny idirany ada eto amin'ny fandarantsika amin'ity marain'ity ka lizy moa tsy hoe vaovao tsony zavatra efa iaraha mahita amin'izao fotoan'izao zany tia resaka hoe vaza frantsay vaza sy ny sisy ty ka ny tianambara de ny hoe am'izao fotoan'izao zany a dia mbola mipetraka ary mbola mitombona ilay politika ny galeny fa mety niendriny fotsiny miova aty amin'ny 3 sy 4 arivony amin'ny hoe zarazarao anjakana politika ny mpanjanantany io zarazarao anjakana ary galeny zany raha ny teto Madagasikara no nametraka an'io tsy maintsy somary iverina kely tsika satria am'izay azotsika tsara le zavatra miseho tsy mandehandeha fahatany tompoko ny zavatra misy indrindra ho an'ny zanatany frantsay ary dia aloha tsorina fa manomboka efa mifo zany zao ny afrikanina zay ny zanahany frantsa io zavatra miseho any Afrika io ane Burkina Faso Maliko izy le farany teo izy ty i Gabon zanatany frantsay daholo reny ary le izy tsy maheno loatra ianao zany hoe zanatany anglisy ka hoe misy korotana misy fihetsehana akehitriny raha ny aty Afrika fa zanatany frantsay daholy itari akaiky ny Sahel tary aloha zany no efa nahazoazovahana zany io zavatra io de aveo nitatra de ny ato moa zany mikopakafo ihany keo ny rosianina sy ny sinoko zarany arako samiado akaty Afrika daholy de zany ny zava-misy fa ho an'ny Madagasikara zany somary miavaka mihitsy ny eto Madagasikara
satria ilay filoham-pirenena perinasa dia akay a frantsay izay niezana nafenina tsy nampahafantarina malagasy nisy fifidianana filoham-pirenena teto tompoko tamin'ny 2024 fa nafenina le izy nafena tsisy nahalala ireo kandidata amin'izany fotoana zany tsisy nahalala ny mpanao gazety tsisy nahalala ny teto Madagasikara tsisy nahafantatra hoe ay ve ty kandida anankiray ty ka tena frantsay tena zato isan-jato aty amin'ny taona 2024 le izy mipotra zay mipotrany tany aloha mipotrany tany fa sarotra ihany mantsy ny eritreritra n'izany hoe taratasy any anatin'ny dossier zany any anatin'ny atao taratasy ny gouvernemanta frantsay any Matignon any amin'ny préfet any Paris any no ndeha hivoaka zany ho fantatry ny besinimaro ary iny mantsy ny tena hoe nanaparitaka an'iny zany iny le hoe André Rajoelina frantsay iny dia tena nisavoy an'iny mpanao gazety frantsay tena voaka mihitsy le taratasy hoe ty de misy soniany Bernard Cazeneuve sy Manuel Valls filoham-pirenena frantsay tamin'izany i François Hollande averimberitsika foana zay aloha satria io resaka io zany zao ny tena goavana amin'izao fotoana izao zany hoe efa nisy fifidianana filoham-pirenena frantsay izany hoe François Hollande tsy nilatsaka atsony fa olokafana no nalefa ny sosialista teo dia i André Rajoelina zany efa nanana zo tsara mihitsy afaka mifidy ny filoham-pirenena frantsay dia io moa zany zao i Macron zany lan'io filoham-pirenena frantsay perinasa sady kefitra zany zay ny lalàna frantsay ary izy voafatotra ny lalàna frantsay isika amin'ny resaka lalàna malagasy le hoe article 42 sy aty amintsika iny fa izy izay efa voafatotra ry amin'ny frantsay ary dia eo no mahagaga ny amin'ny hoe inona ny mbola voafatotry ny lalàna frantsay dia mazava tsara zay fanazavana zay zany ka olona voafatotry ny lalàna frantsay hoe andeha hitatana ny Madagasikara ty angamba ny CCS ty efa arotsaky ny namana teknisiany ty satria dia hitantsika amin'izao ny tsy mahita tele moa zany dia radio fa tantaraintsika izy manao akanjo fanamiana ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra zany manao ny faneo-kevitra maro samihafa ary zany fanamiana zany tompoko misy dikany misy lanjany misy asany misy valeur ho isika zany hoe aseho an'ireo anivony CCS mihitsy zany ny maizy azy ary mampatsiahy ny mpitondra fanjakana hoe olo fanjakana malagasy zay tarihan'ny filoham-pirenena perinasa zay ho tapitra mandahy afaka andro vitsy de vitsy ahoana ny momba ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara zany ny fampianarana ambony ka ohatra ny hafahafa ihany le fanontaniana kay moa zany le filoham-pirenena tsy malagasy pur fa tena hoe efa frantsay dia manahirana zany hoe mitaraina amin'ny olona tsy malagasy fa mitaraina amin'ny olona frantsay zany dia azagaga zany ianao raha ohatra ka miodikodina fotsiny ny fandehan-draharaha eto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona tsy misy zavatra tena hoe misongadina fa mifahantrana aloha no misongadina eto ay zany le izy voavala ny fanontaniana hoe fa maninontsika memahantra memilentika ay le mpitatana ny firenena malagasy miaro ny tombontsoan'ny la France satria izy voafatotra ao anatin'izay ninonina fanazavana sy hoe fanaritsaronana dia izay dikan'izay zany mitombona tsara mihitsy amin'ny faneo-kevitra ireo mpitarika politika mpitarika fikambanana valy moa zany zao zareo ny hitantsika fa efa mitombo io zavatra io mitombona tsara mihitsy hoe tsy tokony isy hoe frantsay zany na vahiny zany na vazaha ny atsika moa vazaha zany misy rehefa vahiny dia ataontsika hoe vazaha mainty vazaha mavo vazaha fotsy fa rehefa hoe vahiny tsy tokony izay zany hoe mitatana any Madagasikara fa Madagasikara manana ny mampiavaka azy mihitsy tsy tokony hoentina vahiny zany io efa nitenenina teo kanefa amin'izao fotoana izao dia adiverina zany ka io zany dia mety efa amintsika olom-pirenena ny resaka maranako azy namana faniry dia ity zany amafisiko sara mihitsy ny tenenina namana teo le hoe firaisankina
tandremy tsara fa misy mahazo tompontsoa amin'ny fizarazarany malagasy. Averiny indre mpandeha, misy mahazo tompontsoa amin'ny fizarazarany ny malagasy rehefa potika ny firaisankina dia ataon'ny olona amin'ny fanaovana azy. Rehefa tsy misy firaisankina tsika dia lasa ny olona ny tantsika. Rehefa tsy misy firaisankina sika dia kolotsaina hafa no asainy manjaka eto Madagasikara. Rehefa tsy misy firaisankina tsika dia ny kolotsaina vahiny no ampanjakana ary efa hita mitranga izany amin'izao fotoana izao. Ka io zany misy an'le hoe zarazara ao anjakana politika ampanjanaka io, mbola misy io amin'izao fotoana izao fa miendriny hafa. Zay mila tandremana tsara zay, ka tsy adala akory ny tolo, tsy miteniteny foana akory ny tolo sy ny razambe atsika malagasy miteny hoe firaisankina io no antoko ny fandrosoana zany. Ary ny malagasy mila arovana, ary tsika mila sari-piaro tsika, fa tsy zay vahiny rehetrarehetra zao, tsy hoe manavakavaka zany hoe manilika, tsika tsy maintsy miara-miasa amin'ny vahiny, fa le entité amin'ny maizy ianao dia itsika no sari-piaro amin'izay. Ka rehefa ifarana zany ty fitondrana ty ka misy olona voafidy vaovao eo amin'ny toeran'ny sezany toeran'ny filohan'ny repoblika, tokony averina amin'ny malagasy. Reny anarana reny tokony averina maizy azy reny, mahamasina ny teny mavesatra ao anatin'izany, tokony averina amin'izany. Inona ny idiran'ny omby amin'ny resaka eo mahamasina? Misy tantarany eny io misy tantarany io, tsy ataotao foana reny anarany reny, fa misy dikany reny. Tonga saina amin'izany ve malagasy tsy resaka Tananarivo io fa malagasy ray manontolo, any ambany ravikazo any be dia be ny ray aman-dreny nanao ny aintso zavatra tamin'ny hoe ady ho amin'ny mba hoe atsara nyity firenena malagasy ity, ny afaka amin'ny lafiny rehetrarehetra io nanao ny aintso zavatra. Fa dia tsisy pijery fa dia ny mpisehoseho ihany no misehoseho etsy dikan'izay zany eo ny resaka politika, fa le hoe malagasy mihitsy io no mila jerena, fa tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao zany. Marina hoe Galeny no nanangana ny akademia malagasy, marina zany, fa zany akademia malagasy zany manana ny maizy azy zany, manana ny maizy azy, manana ny asiny, manana ny lanjany. Tsy nanoratsorapora akory zao narivony sy ry ranjazana mihoatra raha nanoratra n'ireny tononkalo reny hoe mba jereo ty malagasy ty, fa efa mepotika rado Georges Andriamanantena, raha izy moa mbola velona tao asa, inona ngamba dia asa nisy tononkalo tena mipololotra mihitsy avy ao amin'ny aingam-panahin'ny Georges Andriamanantena tao, fa izy moa fa tsy otsony. Fa ny zavatra ny soratany mbola mitombona foana hatramin'izao ho an'ny taranaka teoriana. Ka ity resaka hoe maizy azy amin'ny malagasy ty mila jereny io, fa tsy ny politika fa io ihany koa dia mifamatotra amin'ny zay le resaka hoe tontolon'ny mahamalagasy izay. Zay nga manamana faniry moa mba tiako namafisina kely fa hoe le resaka firaisankina io zany saripady io, fa rehefa io mivakivakin'ny olona dia eo ianao ny raisana. Ireo ale anakivalo moa zany tena efa nanao firaisankina, reto hoe kolektiva ny kandida izy teo, tena manao firaisankina ary mitatra le izy, mitatra dia ho hitantsika eo ny toy andorina manafaniry. Genial. De misaotra andrinitsika firaisankina ny voiziny teo, voiziny namantsika narisisy koa zany andray any ady avy atranotsika zany ao anatiny ty famaranana ny tapany fahatelo ty, satria ny voalohany ty moa zany de député Rabekijana Solovera avy amin'ny Parafaravola, Andriamatoa Narsisy Sakaiza Vahoaka, ary de iada avy amin'ny FLN no hiaraka amintsika indray zany amin'ity talata ity. Namanantsika sasa moa zany le Solomavahoaka de mbola any ampamitana hiraka any, eo ihany koa mbola manatanteraka fivoriana etsy seroa. Marobe nge ianareo no te hivahiny atao amin'ny fandarina fa tsy maintsy apetsatsika izay fandaminana izay. Eny ara iada iny ny vaovao nitranga omaly de maraina io ianao alohan'ny akaty mbola mifampiantso ihany tsika fa inona koa, fa inona zava-misy ihany, fa tao tena rakotra mpitandro filaminana le kianjan'ny 13 May ery amin'ny Parvis moa zany, tena misy an'le kianjan'ny 13 May de samy gaga sy nametra-panontaniana daholo sika ny amin'ny hoe izara matahotra anisa. Ary makaiza lay eritreritra amin'ny fitandrona ny filaminana
zay hiaro an'le androm-panjakana tokoa ve sa hiaro an'le vahoaka sa natsangana hiady amin'ny fanoerana zany sy ireo mijoro hiaro am'ty Madagasikara ty satria raha ny tokony izy de mirazotra ny mpitandro ny filaminana sy ny ty tandrazana hiaro amin'ny Madagasikara kanefa zany de mifanohatra an'izay ny zava-misy am'izao fotoana zao fitaovana ampiasain'ny mpitondra fanjakana hiarovana ny fanjakana sy ny sezany zay ny zava-misy hita amin'ny sary am'izao fotoana izao raha ohatra ka ny adevitra ihany koa ny raisitsika am'ireo fanohon-kevitra marobe zay ataon'ireo mpanohevitra eny amin'ny tambazotra sosialy miaraba iada de fa ny miarabanao faniry fa ny miarabany MBS mpiaramiasa rehetra indrindra reo MBS maro hay any amin'ny province any feno le MBS zany tena mikarakara ny fanapariana ny fandarany ty ny radio Mada fa ny miarabanao Europiana zay anisany koa manaparitaka azy amin'ny alalan'ny FB fa zava-dehibe tokoa le fiarahamentana rehetrarehetra ary taoriny lay fandalovako farany teto moa faniry de mbola nisy lavo anankiray indray reo olona voaososo tao Mahamasina de mirary fenonana feno an'ny fianakaviana firy zany izy amin'ny ankapobeny 30 aloha zao ny fantatra aloha hatreto zany zao 30 ny fitondram-panjakana aloha zany de hoe vitan'iny nandefa gouvernemanta teny amin'ny ACR iny de hoe mandray antanana amin'ny fitsaboana zany moa zavatra normal zany fa tsy hoe zava-baovao sao de isy teny am'izany ndray hoe de tena manao be tokoa le fitondram-panjakana fa tsy maintsy mandray antanana ohatran'ireny rehefa izy no niantoka amin'ilay fikarakarana ka nisy tandrevaka atao dia tsy maintsy mandray anjara amin'izay fikarakarana mahimaim-poana zay akoatran'izay tato amin'ny compte ny filoham-pirenena le condoléance zany na le hoe firariana ny fiara-miora marimarina kokoa mialatsiny amin'ny fomba fampitanan'izy amin'ny teny malagasy fiara-miora fa ho an'ny fihetsika tena nandrasan'ny olona hoe iny eny fa nitsidika an'le tokantrano ny tompona ndraiky mpanjakana iny eny fa nandemba nanitrika an'le razana na iny eny fa mba nikarakara niaraka mba nanala zay mety ho alahelo tamin'ireo maratra na salam'izany na ihany koa nanokana fotoana ny fitondram-panjakana mba ahafahana zany miara mitepo an'ireo malagasy zay latsakaina ary latsaka ny rany tamin'ny fotoanandro iny tsy nahita an'izany tsika mifanohatra ara hoa satria mbola olona mitsikitsiky sy mandindiny hitatsika mbola olona nanana fotoana nandehanana tany mandoto ny hitatsika tany Antsirabe no hitatsika nanao fitokanana maro samihafa zany lafin-javatra rehetra zany de ahitana taratra ny amin'ny hoe tena tsy de tena mametrako zava-dehibe le malagasy le fitondram-panjakana asa izany tokoa ve no hoe vahiny mandalo azy mitatana firenena azy raha ho an'ny mpitondra larina voalohany no resantsika iada iny raharaha teo Mahamasina iny zany aloha efa niteniny zany mpitandro filaminana hoe izy fanadihadiana de mandrasatsika le fanadihadiana fa tsika koa manana hevitra maro tokony ho aposaka amin'iny tsy saingy aleo aloha ny raharaha-pirenena zay miatraika amin'ny vahoaka rehetrarehetra no resana satria ny zavatra iny zany refa mandeha fanadihadiana fa manana zavatra maro tsika entina ho resana amin'ilay izy eny fa nahatra amin'ny vavan'ilay olona milaza hoe misy mpanakorotana efa data ao fa nga ianao nandefa mpanakorotana atao no afantatra hoe reto mpanakorotana tena zany ohatra nolo mampime zaly le analesy faniry fa tena tsy anina fa indresaka momba an'iny fa miresaka anao mandrety mpitandrony filaminana be deaibe io le mpitandrony filaminan'ireo tsy hoe aty amin'ny 13 miany fatra ry amago ro ary avadika ry reo faniry misy any ko hoe rehefa rahavoatra eny amin'ny filoha marikaravalomana agroberirika misy de amlohan'le lalany eo alohan'ny ambasady eo misy mijory koa de ary akaikiny misy any le fanaovandrajany entraînement aloha ary amin'ny maka zany eo koa mbola misy eo de fa feno ny tanàna fa tsy anina fa io zany tsy efa fantatra io fantatra io zavatra io la endrika tiana aseho hoe manisy mpitandro ny filaminana marobe ohatran'io de milaza fa misy ohatrany hotahotaka eto tanàna ny fanambarana zay nataony mpitandro ny filaminana tamin'ny herinandro iny de entiny ilazana fa ohatrany mety isy hotakotaka eto tanàna ary ny famoahana n'lay didy tamin'ny eforovolana lasa zay na nivoakan'ny ministerany atitany de milaza fa misy zavatra mety atahorany eto tanàna misy antony daholo zany ary misy lalatsaina tiany fanjakana hatongavana iza mitodika manokana amin'ny vahoaka mihitsiny tandremo fa misy antony hitondrana ny firenena
ho any amin'ny fisian'ny korotana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ara-politika. Ary zay no hitondrako fitenenana am'ireo kandida teny a mandrimena omaly. Lay teny nataon'lay gendarme atao amiko de tena mesazy hoe ampitaina aminareo. Miteny izy hoe mpanao lalàna daholo nareo reo ary efa nanao lalàna daholo nareo reo. Mahafantatra tsara ny lalàna ny zany hoe famorim-bahoaka izany. Ny fahazahoko ny tenin'le gendarme de hoe araky ny lalàna zany a de izany fa tia no tenenina de hoe tokony hieritseritsy nareo ara-politika mahakasika an'izany. Fa izy moa tsy afaka hiteny an'izay satria izy tsy afaka miteny hoe le ara-politika. Fa raha ampiny lay teny hoe ara-politika de le kandida rehetrarehetra de tokony hatsapa tsara fa io olona miteny aminao io a de olona nianatra lalàna reo gendarme reo a kanefany te hampita mesazy aminareo. Tsotra kely le izy. Ny mety ho fisiny ny korotana. Fambolena korotana satria izay no aseho ankehitriny hoe ohatrany tadisy ho état de nécessité sa ho état d'urgence no misy eto amin'ny tanàna. De betsaka ny zavatra efe tonga an'izany anisan'izany no mety fandraisan'ny fitondrana ankehitriny am'izao izy miteny zao hoe misy an'izany eto a de légiférer par voie d'ordonnance izy a de fantatritsika tsara no mety ho toy ny ezaka rehetrarehetra ho atao indrindra fa ho anareo kandida. Za aloha zany de zay zany tokony ho eritseretina tsara. Fantaro tsara fa tokony hanana fitandremana be da be nareo a mba tsy hoe entiny hoe fanasoketana hoe ao avy aminareo no mampisy ny korotana. Zay ny zavatra tokony ho tandremony le mpitandro ny filaminana. Satria io efa nataony io teny amin'ny bypass, efa nampitany hafatra io teny amin'ny bypass. Fa mahafantatra tsara satria mahafantatra tsara isika rehetrarehetra fa ny gendarme nge mahafantatra tsara fa io toerana izay misy any Mandembery io a de toerana fanaovana lanonana. Ny lalàna mivoaka de hoe tsy fahafahana mitondra olona mamory olona eny andal manifestation amin'ny voie publique. Fatany tsara zany ary fatany zany a fa nefany a io tanàna io a de tanàna mifefy, tanàna misy trano, tanàna amin'ny tafo, misy latabatra ao anatiny misy seza. Ary efa misy hetsika maromarona tao teo a efa nahazahoana fifanarahana tamin'ilay tompon'ilay trano. Zany hoe lay tompon'ilay trano zany mahafantatra tsara fa olona milamina ireto hanofany tranona ireto tsy hanakorotana zay mpianatra mety hisy ao zany. Efa fantany zany. Tsy voie publique tsony a ilay anaovana an'ilay hetsika dikan'izany a rehefa tsy voie publique izy aloha de efa tsy voarara n'ilay lalàna no raisina nataony ny ministry ny atitany. Fa ilay fitenenana nahazo autorisation nareo sa tsy nazo indray kosa de tena hoe tsy izy mihitsy zany satria olona ivory reo anaty toerana fanaovana lanonana, anaty toerana fanaovana fivoriana, salle de réunion, amphithéâtre natokana anaovana an'izany a hetsika izany. Raha any atokantranon'olo tsotra ianao no manao an'izany hetsika izany de mila maka autorisation. Ny asan-dalam-biara mila maka autorisation anao. Raha anao baly ianao ao an-tranonao, hanao batemin-jaza, hanao mariazy, mila maka autorisation anao raha ao an-tranonao. Fa raha anao mariazy ianao any amina espace any amina toerana salle de réunion ohatran'ireny a ny toeram-pivoriana ohatran'ireny tsy mila maka autorisation intsony ianao. Satria efa natokana anaovana an'izany ireny toeran'ireny a satria ireny toeran'ireny a de efa mandoa patenty. Maka statistika, manana nify andoavany ny etra rehetrarehetra any amin'ny fanjakana. Izany hoe reny olona ireny de efa autorisé afaka mampiditra olona ivory, mahazaka izay seza ao aminy. Fa tsisy an'izany hoe rehefa anao fivoriana amin'ireny anao de maka autorisation indray, tsisy an'izany. Za tena miteny mihitsy hoe aloha le izy nge ny mampikorotana de tsy avoakanareo ny lalàna araka ny tokony ho izy. Fa avoa ny lalàna araka ny tokony izy. Fa za de miteny an'le olona niteneniny mihitsy ary te hiteny an'izany zany ndraindray ohatra ny tsy tiako miteny anazy hoe hiteny an'le gendarme ndana miverina mianatra ianao. Tsy manahirana be ny hiteny azy an'izany. Fa raha ny tena marina zany no tokony ho tenenina aminy fa ny fanaovana fihetsika, fidinana an-dalambe, fitaritana vahoaka hidina an-dalambe
eny mivao publika zany tsy azo atao mihitsiny zany raha ilay lalàna ny tenenina raha anao famirimin'olona ianao amina toerana tsy nazahoana lalana meloa de mila maka lalana ianao zany mariny zany fa ny toerana ohatra ny reno a de averiko mihitsy ny olona mandopo atanty reny a toerana natokana amirimbahoaka reny anaovana fitikitsy vo nisy inge teo nisy antoko politika nanao famirimbahoaka atao talohan'iny nisy fivorinana ataony FFKM atao talohan'iny tsisy zany autorisation zany tsisy zany fa le izy zany a tena zay no anina am'le za ndraiky aloha ny manaiky hoe ny gendarme de tenentsika foana zany ny gendarme ny maramila sy ny an'ireny tandroka iaro ny vozona de tandroka iaro ny vozona de voalohany indrindra aloha raha tandroka iaro ny vozona izy a misy koa reo olom-boafidy a zay mitondra firenena ankehitriny a tenentsika hoe trafona sonotry ny nofo dikan'izany zany le trafona sonotry ny nofo sy le tandroka iaro ny vozona eo anelanelan'le tandroka iaro ny vozona sy le trafona sonotry ny nofo ny misy ny vozona nefa le vozona ny tena hipetrahany zioga zany hoe ny tandroka tsy naharo an'ilay vozona tsy hipetahany zioga ary lay trafo manohana an'ilay zioga tsy hiala fa hipetraka foana eo am'ilay vozona ka ny vozona ilay vahoaka eritreretitsika no eritreretitsika fa hoarovany kanefa de ny vozona ny tena mizaka ny zioga-piainana ziogan'ny fahantrana ziogan'ny fampina ziogan'ny fandemena ziogan'ny fametsifetsena fitsetsefana ziogan'ny fitsetsefana tsika vozona ny eterany rehetrajany rehetrarehetra zany ary ny tandroka na ny trafona sonotry ny nofo tsisy manala miaro an'ny vozony zany satria de mitoetra mandrakariva eo amy vozona izany zioga zany ka aza mieritseritsy tsika hoe ny tandroka aro ny vozona ny tandroka miaro ny zioga angambany de fa ny tandroka tsy miaro ny vozony zany fa miaro an'lay zioga tsy hiala eo amy vozona ndray ary izy hampavesatra kokoa an'lay zioga eo amin'ny vozona ka disy fanantenana ny vahoaka raha zany no eritseretana ary faharoa miteny foana ny tafika re tenenitsika ary zareo zany rehefa miteny a de mazava be ny teneny hoe izay de miaro ny institution zay ny voalohany miaro ny lafim-panjakana zay o sisy de miaro ny vahoaka sy ny fananana voalohany indrindra aloha zany a ny lara-pamena amin'ny voalohany indrindra fiarovana andreo institution reo institution ataotsika hoe institution fa tsy teny izany nisy institution nge zany institution zany nge rehefa miongana lay mpitondra de ravany institution ovinany tsy nisy institution ndrodana teto nefa reo gendarme reo teo ihany miaramila reo teo ihany naharo an'izany ve izy tena niaro an'izany ve izy satria misy filoam-panjakana anankiray filohan'ny senat tamy taona 2018 de nilaza mazava fa tsy niaro azany ianareo zay ny teneniny tsy niaro azany ianareo ka izany a tokony hojerevana tsara matoa nisy fitondrana niongana teo de tsy niaro ny institution malagasy zany ianareo tsisy an'izany teo fa niaro ny hevitra araky ny eritseretanareo azy niaro ny mpitondra ny olona zay eritseretanareo fa mety aminareo ny hitondrana ny tany sy ny fanjakana zany nisy teo aleo fa tsy mifamitaka tsika ny zava-misy ny resahatsika tsika tsy miresaka zavatra mbola ho avy fa ny zavatra efa nisy ny resahatsika tsy niaro am'izany nareo reo a de iarahantsika mahita tsara fa rehefa rava zany ny ohatra ny rafitra ao anatin'ny constitution ny rafitra miaro ny demokrasia niaron'izany ve nareo ny rafitra miaro ny fampiavanam-pirenena tsy mijoro hatra amin'ny androany miaro an'izany ve nareo miaro an'izany faravany zany ve nareo mba hipetraka hitoetra eto amy tany sy ny fanjakana miaro ny lalam-panorenana ve nareo fa misy ny fanendrena gouverneur eto tsy aleo ranga tena tenenina tsara hoe rehefa aizy nareo ny miaro rehefa aizy nareo ny tsy miaro misy famirim-bahoaka eto rehefa famirim-bahoaka de famirim-bahoaka nisy famirim-bahoaka nataona TGV 5e arrondissement tery amin'ny
anala mahitsy inona nataonareo tsy nisy ninona tsisy ninona nataonareo tsisy fanakanana tsisy ninona nataonareo ka izay zavatra zay no mahatonga ny olona rehetrarehetra mieritreritra hoe tena misy fitanilana ny fanapa-kevitra raisy ny fanjakana ny tsy ny fanjakana moa zany ny tena mariny fanjakana efa fantatra fa izy no mitondra eo avy aminy izy fa fanapa-kevitra raisy ny fitsarana zay anisan'ny mpampianatra lalàna sy ny raisy ny mpitandro ny filaminana zay mpampianatra lalàna sy mitandro ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana mitongilana be ianareo tena mitongilana be ianareo am'zany aza vao amy vahoaka hoe tsy mitongilana zay satria retsy mapara avana maitsakaiza ka tokony ianao fa ireto mpanohitra rafitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fanoerana rafitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny fijorinny fanoerana tokony joro ara-dalàna amy tany demokrastika ny fanoerana fiarovana ny fanoerana misy eto amin'ny tanyny republikan'ny madagasikara de fiarovana ny fijoron'ny demokrasia manaraka ny lalam-panorenana fa tsy mivoana amy lalam-panorenana nareo raha manao an'izany fa tsy haiko hoe ahoana no mahatonga anareo tsy manajan'zany tsy haiko zany zany tokony hazavainareo amy vahoaka zany inge mampirorosaina izany no mampirorosaina amin'ny fomba fiasanareo mahatonga ny vahoaka hoe raha vao misy mpangalatra na ohatran'izany entina any amy zandarma de reny korotana be reny alain'ny olona avoakany olona ao mahafarany hoe ataony fitsaram-bahoaka reny mahatonga anareo nitifitra olona tanikongo reny satria le vahoaka tena efa lasa tsy mahatoky anareo am'ilay fietsika ataonareo ny vahoaka mihitsy tsy mahatoky anareo io a fa tsy mpanohitra fa vahoaka maninona ny olona manatitra mpangalatra sy any na any amy polisy maninona ateriny tsisy an'izany hoe lasa nandroba kana polisy nisy polisy nitifitra ohatran'io tsisy an'izany zany vitsy tsy hatonga sainanareo fa maninona rifitsika le retsy nohatra zany maninona ny fitsarana no lasa tsy atokisan'ny olona tsony fa alohan'ny olona atao fitsaram-bahoaka lay izy misy antony ngedabe eo ary tokony zay tokony jerevanareo tsy nisy mpanohatra mihitsy ny tenyny vahoaka hoe aza mahatoky fitsarana ianareo tsy nisy an'izany ny mpanohitra raha milaza hoe ajao ny lalàna ataotsika iverina amy tanytandalàna ataotsika hampatsakatsika ny état de droit fa ny fanjakana ndraindray tena manahirana nareo lasa zany no vokatry ny asanareo tsy mahatoky anareo le vahoaka resako fa tsy le mpanohitra tsy mahatoky anareo izy tsy misy mpanohitra zany nitarika vahoaka hoe aza mahatoky ny fitsarana fa atao fitsaram-bahoaka ny olona tsisy an'izany teo ny vahoaka ny tonga de mandray fanapa-kevitra eo efa makaleo reo fa avototsy reo fotsiny ty voala zany ndao atao an'izany ary izy nge voapirofo kosa am'le fietsika sy le zavanisy ka noho izany tokony ahazava tsara ny fitsarana azava tsara ny mpitandro ny filaminana ny position anareo amy zavatra misy eto amy tany sy ny fanjakana fa avy amin'ny asanareo sy ny vokatry ny asanareo ihany no mahatonga ny olona tsy mahatoky anareo eo zava-dehibe tokoa ny fahafantarana zany ata satria ny zava-misy am'izao fotoana zao zany de hoe lasa lay endrik'ilay jadona lay endrik'ilay hoe tsy fisian'ny fahalalana lay tsy fananana demokrasia zay efa mba hoe aki zany le demokrasia zany tany amy taona raiky amy 770 roa amy 770 efa mba hoe aki le fahafahana efa mba nisy lalàna marobe zany zay napetraka koa tateoriana mba ahafahana mametraka tsara ny fomba fanaovana politika marindrano eto Madagasikara de napetraka zany lalàna amy mpanohatra napetraka ny lalàna amy feny antoko politika napetraka ny ACDD zany ho an'lay hoe au conseil mikasika indrindra ny défense ny démocratie sy ny état de droit de mba napetraka ihany koa zany code d'éthique de bonne conduite ny fomba fanaovana politika napetraka daholo ny lafin-javatra marobe eto amin'ny firenena zany de mba napetraka ihany koa zany le resaka hoe au conseil de la défense nationale ACDN napetraka daholo ny rafin-javatra marobe mba ahafahana manatsara ny demokrasia sy ny fahalalana eto Madagasikara ary raha ho an'ny fiarovana ny zon'olombelona de mbola misy an'izany CNIDH zany ihany koa
zany rehetrarehetra zany de mba hoe ezaka ho an'ny fanatsarana ny tsy atongavana makany am'ilay hoe jadona na dictature, régime dictatorial, régime totalitaire, zany daholo mba hisorohana ny tsy atongavana am'zany. Fa rehefa mahita an'le sarytsika hiada de tsy afaka miteny tsony zany le fitondram-panjakana na le lehibe ana mitandro filaminana hoe tena makaiza mariny ty, satria na mamoaka noty aza le ministra ka hoe tsy maintsy ao anatin'ny efitrano malalaka ary mihidy ny anatanterahana etsika de akatoavy ny fomba fanaovana politika sy ny fanoherana zany na de verina raha fa tsy mifanaraka ny demokrasia sy ny fahalalahana sy ny ambara ny lalam-pandroenana. Fa zao mbola mahita sakana ihany le mpitondra fanjakana de inona moa tam'le tany amin'ny andi bypass de hoe ao anatin'izay de zile tsika zao ka aoka aloha tsisy endrika korotana politika mihitsy ny aloha fa mila fitonina fa vita ndray nge le jeu de zile le de nambara ndray fa tsy nahazo alalana ndray le etsika anaty trano tao anatin'le toerana zay nanaovan'ny FFK mafianambe nasionaly, tao am'le toerana zay nanaovan'ny miavatory fanetanana tamin'ny 2 volana lasa zay no ao amin'ny toeran'io no nieritreretin'ireo kandidat sy antoko politika hanehoana hevitra. De tena rehefa jerevana lizy zany de hoe hakanosana politika tahoatra tena tsy tanonony an'le fitondram-panjakana. Teto moa tontomota tamin'ny heriny de tena hoe efa niova toerana ny tahotra, de zay niova toerana ny tahotra zay any am'le fitondram-panjakana. De raha mijery zany tsika hiadany hoe mampiasa mpitandro filaminany, manetsika mpitandro filaminany, mamoaka amin'ny alalan'ireo fitaovam-piadiana samy hafa, manao fampitahorana amin'ny alalan'ny teny fihetsika sy ny sisa sy ny sisa, zany dia tsy zava-baovao akory ho an'ny tany zay tsisy ny demokrasia. Ny aina nange ny fitondrana jainty tamin'ny Birmanie fa niady an'izany amapolo taona i Aung San Suu Kyi, ny ainana ny fitondrana jadona tany am'ireo firenena afrikanina maro samy hafa. De raisitsika am'izany Uganda, i Amin Dada, raisitsika am'izany tany Zaire, Mobutu Sese Seko, ary zany resahantsika zany de mbola taratra ihany koa zany na tany Peroa na tany Nicaragua, maro be retoerina maro samy hafa zay nisiny zay jadona zay sy zay fihetsika ka nampiasaina mpitandro filaminana, satria rehefa tena matahotra manko le mpitondra fanjakana de tsy mitsy afa-tsy ny basy sy ny raharaha-pitsarana sisa no azony ahetsika de mivola manaraka an'izay retelo reo any. Dikan'izay efa nitenentsika fa ny tranga misy eto Madagasikara de efa fahitera-tany daholo reo fa tsy hoe tranga vaovao akorina fa zay nampiasan'ireo de raha tsy fenjera tamin'ny fahefana le resahantsika mandrakariva ny amin'ny hoe tsy mivoaka amin'ny varambarambe fa lasa mivoaka amin'ny lavakombarika any amin'le lavaka kely de kely ka tena manariasy ny fomba fanaovana politika ary mampirefarefa n'le mpitondra fanjakana rehefa izay ny zavatra mitranga. Ka io hitantsika io zany de hoe tsy hoe formule vaovao io, tsy hoe fomba fiasa vaovao de tsy mbola nisy nanao efa nataony rehetrarehetra zay nahazo fahefana io fa ninjera daholo zay nanao an'io. Io zany sinina anankiray fa hoe efa andala ny lalany makany le fitondram-panjakana ary tery le lalany tsy hoe lalana tena mahitsy be godana araka le autoroute tao anatin'ny sainy le izy fa tena lalana zany mety raha raisitsika zany de zao efa eny ambony trottoir zany sisa le fitondram-panjakana amin'ny mandeha ary le trottoir zany mbola trottoir zay mety ifampizarana amin'ny bisikleta sy ny moto sy ny olona sy ny mpivarotra de mitady lalana andehanana moramora amin'iny fa any am'le lalana tokony nandehanana le voie normale efa tsy mandeha amin'iny tsony izy. Zay zao sary hitantsika am'izao fotoana zao ka maka hery mivoaka malagasy hoe tsy mampatahotra io, tena nandeha mivoaka tany nikaroka amin'ny vaovao niantso ny namana maro samy hafa ahoana ny tension any, inona ny zava-misy any sy ny sisa de hoe ao anatin'le allure normale amin'ny fomba fanaovana politika normal ny firehetry ny hafa ary lay fiomanany le fienjarany le fitondram-panjakana. Zay zany le situation misy am'izao fotoana zao. Ny adidin'ny vahoaka de zao manamafy ny solidarité satria efa tratra ny solidarité amin'ny force politique am'izao. Zay le ese voalohany sy ese faharoa zay ngeny tsy ao mihitsy le coco an'le mpitondra fanjakana am'le hoe amateurisme politique asa iza no miconseiller anazy.
tsy lahara-pahamehana no mpanao politika mihitsy nde hoe hiditra hanao anterisetra tetsy amin'ny andi bypass satria tsy hanao violation a domicile ny mpanao politika sy ny candidat hiata tsy eritreritra anao an'izany koa tery amin'ny STS mandrimena andoharany fotsy satria mahafantatra hoe tranon'olona io efa vita fanarahana raha nofainy de efa nofaina ka rehefa atosika an-dalambe de zay le lozika an'le fomba fanaovana politika hoe eny ara mandeha makany am'le lalan-tsotra amin'ny fomba fanaovana politika zany io ka zay ny fitondram-panjakana zany raha raisitsika de zao misy tevana eo alohany eo tsy ny zavatra nataony zany de hoe tsy mba nisoroka izy niala am'le tevana fa vao mainka izy nakatady ada de mifatorany tsara ny tendany de nanantony tenda izy eo amoron'le tevana am'izao lalany zao zay zany ny sary iada ya tsara ho fantatry ny vahoaka faniry aloha fa reny etsika teny amin'ny andi bypass reny na reny teny etsika tany mandrimena reny de tsy hoe akory tsy fantatra teny meloha fa misy mpitandro ny filaminana ao tsy amela ny tena anatanteraka lay etsika fantatra meloha zany ary fanahinina ny makeny satria raha tsy makeny ianao zany a de lasa hoe mbola tsisy nanakana akory nareo de efa milaza fa isy anakana mbola tsy teniteny akory nareo de milaza fa tsisy demokrasia eto fa voasakatsaka nareo tsy teniny efa nareo tsy nanteniteny akory de mba hanam-porofony fa tena misy marina le fanakanana misy marina le fisakanana tsy hiteny sy fivoriana de nandenakenina de fantatra de meloha ary amin'ny alalandreo namana zany zay mampafantatra ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra efa nyraisina de tonga teny na ny mpanohitra na ny ireo candidat tonga teny ary de voapirofo fa tena misy sakatsakana be marina eto a misy marina nyfamerana ny demokrasia eto a misy ny fanakanana ny demokrasia ary misy ny fampiasana nyreo mpitandro ny filaminana ho fitaovana politika hita ny rehetrarehetra zany fa ny zava-dehibe koa de afaka natao ihany andalambe vokatra ilay fanakanana ilay fanambarana rehetrarehetra tiana atao ny fanambarana ny fampahafantarana ny olona ny zava-misy marina fa tery amin'ny mandrimena nisy fivoriana no kasaina atao kanefa moa rehefa tsy tafiditra atao de voatery namoaka fehi-kevitra maimaika teo ny laza ny toe-java-misy rehetrarehetra ny tsara ho fantatry ny vahoaka de hoe ny ireo candidat izay tonga teny mandrimena ilaza mahakasika ny tokony tsy ho firotsahany filohan'ny repoblika amperinasa ankehitriny intsony hitondra ny tany sy ny fanjakana satria maro reo fantikan-dalana zay nataony indrindra mahakasika ny zopireneny zany tena etsika politika zany sy fanehoan-kevitra politika ary rariny le candidat satria mpifaninana aminy am'lay fifidianany reo a raha mpifidianany zany lazain'zany a ka ara-dalàna raha tsy manaiky ny firotsahan'olona na hiteraka tsy ara-dalàna amin'ny fifaninanana izy tsy amy mampanao politika azy tsy amin'ny antoko politika na anaovany an'zany satria ny amin'ny antoko politika de miandry ny daty irotsaha ametrahan'lay olona ny dosieny fa maha-candidat mpifaninana azy satria mialohany ny anekena ny firotsahany de efa tenenina kosa hoe misy zavatra tsy ara-dalàna ohatr'zao satria eto amitsika nge na de ao ary lay fitenenany tanora hoe samby malala fa mody mitapy fa tenareo le mpitsara le mpitsara sy ny anina rehetrarehetra zay tsy te halala an'zany na de efa mivoaka tany amin'ny ainao manjera raha ny mahakasika ilay décret na za olona nlay naturalisation reny eny efa namany fahampafantarana meloha am'y fomba ofisialy ka izany zavatra zany a tsy andeha hoe anaovana impression ny mpitsara akory fa mba entina hitenenana kosa influence fa entina kosa ilazana hoe tokony mba hojerevana kosa ny toe-javatra ohatr' zany satria mety maro no korotana teraka zany zay zany le tena nan'le izy faharoa manarakaraka an'zany a Madagasikara dia tany tsy sady tsy mandroso no tsy mivoatra zany hoe tena sady miamitry Madagasikara no fitetaka amin'ny tany faniry ny antony de tsotra ihany ny toerana nisan'ny Madagasikara tamin'ny 7 nanana ny toerana nisy azy izy raha ataotsika hoe tany amin'ny 7-20 kilometra na nisy amin'ny Madagasikara
ankehitriny Madagasikara de lasa any 3 kilometatra zany hoe tsy nanohy an'le 7-20 kilometatra tokony androso fa niemotra nakaty 3 kilometatra satria faharoa amin'ny firenena farandrindra era-tanytsika rainy mba resitsika sisy tany miady tany tena farany fahantrana ry zay sisany mba resitsika ny olananay ho am'ty fitondrany tinga de zay zay femoran'zay ity fitondrany ty a de efa le olona mitondra reo nareo mahapara reo a de efa nomena sansanareo a nanao esenareo a 2009 ka hatramy 2013 nanao esenareo nytonda ny tany sy ny fanjakana rehefa hita fa ny fototra tamin'ny heritsandry ny herina basy ny fitondrana nentinareo satria tamin'ny fitondranareo zany nge nisy ny hoe fisy force d'intervention spéciale napetraka mihitsy ife na ny mpitandro ny filaminana niny tsisy fotony mihitsy teo anatrehan'zany fisy zany miainana zany teto de hoe natao tsy lasa raha mbola izao nytondanareo fa de zao aloha arapetsakitsika nini tam'zany de aloha nareo reto le tato anatin'ny tetezamity reto mihitsy aloha tsy mitondra ndany anareo mianatra ndana mianatra mitondra ny tany sy ny fanjakana ara-pomba demokratika de na lefa tsika nianatra tany an-dafy le rangah nandritry ny 5 taona nianatra sy niomana hitondra ny firenena maro ny olona nanantena ny vahoaka fa hoe rehefa miverina vany andre mato iandry nyrina rajoela de efa zadrara efa ninto efa nanao esesy teo efa fatantsara zany tantanan'zany efa nanao ese kely izy tary amin'ny any commune tary de zao izy nalefa nianatra any an-dafy rehefa tonga izy miverina vany efa nilaza fa efa nianatra izy mahakasika amin'ny fitantanana ny raha-panjakana sy ny politika fa tsy mana voatsony izy fa efa vonina tanteraka izy miaraka amin'ny ankatso ny arino miaraka amin'ny olona rehetrarehetra niaraka tamin'ny em be mivoafitaka nametraka fitokisana tamin'izany zany netiny teny efa de zao ny faran'ny firenena zao ny faran'ny firenena ny zavabita an'le olona mitondra teo amy 2013 ka hatreo amy 2018 ndray ary mbola potika ndraiko nefa olona niaraka taminy any fa potika daoly ny zavatra de zany zavatra zany ankehitriny ka tsy mahagaga ankehitriny raha somary misy herihery araky ny basy araky ny tafondro aseho satria izay no tondrano tamin'ny tetezamita zay avereny koa fa hoe nananganany mihitsy nylay atao hoe force intervention spéciale ka mila voatsiary ianao fa niry raha milaza fa tokony ananao am fomba demokratika reto olo reto tsy niainan'zany tsy nianaran'zany tsy fatan'zany ny fatany de ny olona manodidina azy tokony ho tafita fa rehefa hita ny fatafita amy manodidina azy mandroso Madagasikara zany ny eritseritra an'io zany ny zavatra ny ainatsika teto hatram'izay teto am'ty tany sy fanjakany ty de mizaha de miteny anareo mapara tsy mbola nisy mpanohitra nanakana ny fitondrana tsy anao ny asany niny teny ny zavatra tsy mety amy zavatra ataony ny zavatra tsy mety amy zavatra ho taterahany tsy fanarahany ny zavatra ho taterahany ho an'ny tombontsom-bahoaka no tenenina hoe io zavatra ataonareo inge tsy mifanaraka amy tombontsom-bahoaka io teleferika io rahantsika mahita io ny lalambe migotany io rahantsika mahita fa inona am'ireo zavatra mba nyteneniny moa ny tafatsangana rovina notokanana lay fanaovana etenol rovina notokanana lay fanaovana tomobile rovina notokanana lay fanaovana moto rovina notokanana tanamasoandro ireo zavatra ny teneniny rehetrarehetra rovina notokanana milaza ny andriamatorina ivraolodinina fa tsy hoaraky sy gouverneur fa tsy hoaraky ny filohan'ny repoblika nitokana ny zavatra ataony mety ho roa isan'andro na telo isan'andro arany amy 2023 nefa am'ty toatra am'miesona be tsy manao mihitsy za zao fa niry mba nahita fitokanana nataon'ireo tamin'ny tany ambomanga tany vavapopy ray rangano nitokanana chef d'institution ray sena sy kitana efatra tena osaka naniry kitana angambany teo fa tsy tombatoka kitana vavapopy ray no atolotra ny vahoaka io nitokanana adiny fafiry eo raha ny vidin'le vavapopy sy ny vidin'le gazoal netin'le tomobile rehetrarehetra nandeha nitokana azy mety le gazoal nandeha nitokana azy angamba mibetsaka noho nle vidin'le vavapopy ray zany ve ny hoe tsy araka ny fitokanana
inona ny viteo tsy hitako aza de nalahelo a tamin'ny fanombohany io lalao an'ny jeune jeu de gile io faniry mbola tsy nanomboka akory lalao fa vao isokatra fiara-paratelo ambe folo ny azony Madagasikara fiara-paratelo ambe folo tsy meday volamena fa fiara-paratelo ambe folo zany no vokany hitanareo tsara ny amaron'ny olona tamin'ny fandokafana azy de hitanareo fa efa tsy nirara in'ny olona tamin'ny fanakatona anazy malahelo ny olona malahelo ny vahoaka ary matahotra fa raha tsy nisy tahotra ny vahoaka mbola tonga marobe nandeha namarana n'iny lalao iny tsy ilay lalao ny tsy tiany fa tsy nahatokontsony ny fitondrana izy isiny ny filaminana tsy isiny ny faty olona de nalony mipetraka tany an-trano zany faniry ny tena zavatra ataony reto mpitondra reto ankehitriny ka mahatonga anay miteny hoe ampy zay tsy mankahala n'lay olona zay fa mankahala ny politika rehetrarehetra nampiarana teto amin'ny tany sy ny fanjakana satria manitra teteraka ny firenena vokatra ilay politikany ty fitondrany ty raha milaza amin'ny olona fa matahotra fifidianana nareo zay de mino fa izy tsy matahotra fifidianana fa ny mahatonga azo matao an'izao a de matahotra ny vahoaka izy matahotra ny vahoaka izy fa fatany fa tsy fity azy tsony ny vahoaka ary efa maro raha teo koa refa kandida afaka ifidianana zao so atsika efa manana kandida 5 afaka ifafidianana atsika tsara aleo andeha ny fifidianana de ho hitatsika eo fa efa fantatritsika tsara fa misy olona tsy tiany vahoaka ny fandehanana ny fifidianana amin'ny ara-dalàna amin'ny fampiarana ny lalàna rehetrarehetra misy fa tsy hoe ao indray ny ekitrano an-trano de alefanay ny tsy ara-dalàna maro indray ny tsy ara-dalàna na tonga ny fitondrana io teo amin'ny fitondrana io fanaovana taratasy A4 ny soratana Andriamato Norbert Lararatsiraonana tany an-tranony tany nentina nanerena ny ACC zay tsy afaka mametraka olona itondra ny tany sy ny fanjakana nefa sady nametraka filohany tetejami tany nametraka prime ministre tsy ara-dalàna nge reny nalazainareo ry fa nisy reny taratasy reny nisy reny taratasy reny fa taratasy tsy ara-dalàna de mbola eritreretiny ihany fa tsy ara-dalàna ohatr'izany daholo no anaovana ny raha ty ho tsy ara-dalàna daolodaholo eritrizany ihany koa no akanan'ilay certifika ampy rangaza ampy zay faniry eny amin'ny anjery manontolo moa zany ny syndika ny ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra ho atsika mpanaraka nyty fandarany ity dia nanantanteraka fitokonam-be dia nanao valandresaka ao ampano gazety zay tonga teny Hiomarain'io zareo de alefatsika avy hatrany ny sombony zay niezahana ampiainana ny fandarantsika iada zany mba hisy vaovao tonga de mba mivatana zany ho voaraintsika satria misy zavatra tena marary mafy ho an'reto mpampianatra mpikaroka mpampianatra raha mandreny mpampita fahaizana ho an'ny tanora malagasy ho tonga vato nasondrotry ny tany ary ho trafo nasondrotry ny nofo zany hoe ho tabisy rere ho an'ny firenena kanefa de tena mitaraina mijaly mafy mihitsy izy ireo araky ny fanambarana omaly dia ny androany de hoeniotsika ny fanambarana nataon'ny sisesy zany mba ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe zao any mahazo an'ireo ray mandreny mpampianatra mpikaroka mpampianatra sara vetra hatramin'ny tombohan'ny sesesy de zozoky ray mandreny zao efa mambony sesesy zany hoe nanaraka foana tamin'izay ary hatramin'izao tsy tapaka mihitsy zavatra mba ingavin'ny nareo mpanao gazety sy olona zay rehetra mihaino anay sy raha mambem-bahoaka zany fampianarana amin'ny ambaratonga ambony izany de metraika amin'ny faramandimby zany fa tsy hoe zahay aloha sy sitraka an'izany novinovino tady tio fa eo ny sesesy fa misy kio le fikambanana maro samihafa eto amin'ny université eto de ny fikambanan'ny professeur le professeur titulaire professeur émérite d'université tsy azo sarahana reo eo koa ny centre nationaux de recherche scientifique mizara roa mantsy misy ny fikarohana misy ny fampianarana misy ny fanaovana recherche tsy azo nareo zaraina mihitsy reo ary zay taizarandreo zay mipotraka fa ny sesesy de ray tsy mivaky aza mieritreritra nareo hoe mivaky reo ray tsy mivaky zava zay ny tena ambana
ary mbola tsy ho vaky raha pitsy mamandrak'izay satria zany fanabiazana mpitondra no mandalo na zay koa rehefa mba nitondra amin'ny lafiny administration fa mandalo ihany zany fa ny tsy mandalo kosa dia ny fanabiazana amin'ny lafiny maro samihafa indrindraindrindra fanabiazana karaha-tsaina apetrao amin'ny toerana ny zosy ny asy ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra indrindra ny fampianarana ambara tonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiasy dia everinay fa izay ihany no tokony ho laharam-pamehana zany atreto eninay ny afatra avy mitondra fanjakana efa nanao ny fitakiny zay roa volana lasy zay miandro valiny maninona kay raha valiana le izy fa tsy hoe korya ny zana-bahoaka mandranto fianarana ity amin'ny anjery manontolo miankana amin'ny fanjakana tsy manam-bola andehany ivelany toy ny zanaky ny sasany sy ny andehanana mianatra any amin'ireo université tsy miankina ireo no lasa soketaina sy atao sorona ny CSS dia vonona ny roso amin'ny fampianarana raha toka feno ny fepetra ahafahany manatanteraka izany dia ny fivalian'ny fitakina izay efa voalaza ombienombeny nomena ny mpitondra fanjakana na ny tany amin'ny gouvernement zany na tany amin'ny fiadinany présidence ny république indrindraindrindra nampahafantarina tamin'ny alalany ainy mamanjery dia tsy hafa zany fa ny vokatry ny fehinkevitry ny filankevim-pireneny ny CSS tamin'ny fahavalo sy ny fahasiviny volana jona raha itenitsika hoe tsy nivaly dia tsy marina le izy fa ampahany kely de kely sy bitika de bitika eo amin'ny ray ampahasiviny no nivaly dia tsy hafa zany fa ny fanekena ny hofanondrotana amin'ny corps misy azy corps-na professeur titulaire sy directeur de recherche anireo olona tokony sitraka an'izany marina fa tamin'ny taona 7 sy 4 no nisy farany zany rehetrarehetra zany kanefa fantatsika tsara fa niezaka ireo olona ireo ny taona tsy miandry misy nefa lasa nodimandry dia izao vao mba hanaiky indray ny fitondram-panjakana nefa ny fantatsika tsara fa ny fampakarana amin'ny laharam-boninahitra generaly dia asany isaky ny 4 taona le izy no misy move isaky ny 9 taona sahala amin'izany anjaratsika ny mamaly nampanantenaina foana ny CSS nisy ny tetiandro ny fanarahana tany amin'ny fiadidina ny primature kanefa indrisy lasa mitokona miverimberina izany tsy misy université mitokona zany eto ambonin'ny tany raha tsy eto Madagasikara noho ny tsy fandraisana ndraikitry ny mpitondra fanjakana ankehitriny manana olana maro samihafa izay misy ny recrutement décret mikasika an'izany andrasana ihany koa ny vola fampandehanan-draharaha ety amin'ny université miankina amin'ny fanjakana dia efa volana septambra tsika zao mbola tsy tonga aty amin'ny université tsirairay zany andrasana ny fahatongavana izay vola tsy ampy sady bara ny fahatongavana manginy fotsiny ny bourse ny mpianatra sy ny toeram-ponenany ny mpianatra izay mila karakaraina ifanandrify sy homendrika amin'izany ary ny farany fa tsy kely indrindra dia tsy mety amin'ny CSS fa mila mandray fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana ny amin'ny fidiran'ny olona sy ny fakan'olona ankeriny ny tany ny toeram-pampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy anisan'izany ny université ny institut sy ny centre nationaux de recherche move miray tsikombakomba ny fitondra fanjakana sa tsy mahita ny fakan'ny olona ny kinarpa misy ampahantany efa alain'ny olona eny amin'ny kinarpa misy ampahantany alain'ny olona any amin'ny fofifa etsy amin'ny université sy ny sisa tsy voatany izy ya dia isaorana zany faly zay tao amin'ny lafin'ny teknika atao nanapaka zay azo nalefa tato amin'ny fandarantsika reny ny fitarainana izy ireo raha mijeritsika teo iada mpampianatra efa ray aman-dreny fotsivolo solaloha mahontsa ho aly izy hoe tena tsy misy université mitokony zany eto ambony tany raha tsy eto Madagasikara noho ny tsy firarahiny le fitondram-panjakana tena mampalahelo ingeo mijery zavatra ohatran'ireny ary zay ny antony mba handefasantsika ny faneho-kevitra ireo mpampianatra mpikaroka ohatran'ireny inona moa ny azontsika atao fa dia mba raisitsika eo anatin'ny fifanampiana daholo ny fandefasana an'ireny afatra ireny sao
mba mety ho hitan'le fitondram-panjakana ka mba hampiova azy ireo ihany ka hametraka ho zava-dehibe ny amin'ny hoe reto tokoa no mpampita fahaizana, mpampita fahalalana, mpikaroka ary tena anisany andrareziny zany hoe fampianarana ambony eto Madagasikara sy ny fikarohana ara-tsiansa izany reny ara mendrika ho kolokoloana, mendrika ho tsiditsidihana, ho resadresahana, tena atao mihitsy zay mba ahafahana manatsara ny fiainan'izy ireo tena mba ho ela velona satria any amin'izy ireo ny atotoy fampizarana am'le zaza malagasy tsika zany raha hoe misy afaka baka marobe amanarivony amanetsiny eto amintsika tsy maintsy ampita fahaizana nefa avy am'ireny mpampianatra reny nefa tsy zarizary ara le mpampianatra mpikaroka de mba mahagaga sy mahavariana ihany hoe mbola tena mba mieritreritra an'le hoavin'ny Madagasikara ve le mpitondra fanjakana zany rehetra zany no ijoroany rehetra am'izao fotoan'izao hoe aleo mba hoan'ny gasy le izy fa tsy hainareo le izy mamenatra le zava-misy tena marantsika iada efa lasa ny fotoana raha ny tena marina faniry ity fitondrany tinga tena nanao tsinotsinona mihitsy ny manam-pahaizana malagasy anisany ny fitenenany any hoe tsy afaka ny eteherany tamin'ny ampitanany zanany ny fampianarana ny zanany ny fampianarana eto Madagasikara mba hatafita ino tenen'le rangaty eo iny fa za ty tena ontsa mihitsy jereo fonge io no nasola alohan'le olona io no nafotsifolo be niny be iny zay mbola mijoro hatrany ho an'ny fampianarana no avin'ny malagasy zany fampianarana eny amin'ny anjemy manontolo zany de tokony tsy hidirany gouvernemanta mihitsy ny fifehezana azy fa tokony malalaka izy amin'ny fampitana fahaizana fa mifampitana fahaizana tsy resaka fanerena ara-politika na ohatran'izany tokony anaovana ezaka ngeda be ary io moa de teneniny tika reny olona reny olona manam-pahaizany reny no arembe atsika tokony arovantsika tena ampina mihitsy ary zay ny teneniko teo moa zany hoe tokony atao zay tsy ahafaty azy aingana fa mba kolokoloana aingana satria mitana ny fahaizana mampahalalana rehetrarehetra ampitaina amy taranaka rehetrarehetra sy ny anina rehetrarehetra tokony anaovana ezaka ngeza be zany ny ampilamitsaina tsy afahan'reny olo reny miasa malalaka ampita zany fahaizany zany sy anao fikarohana fa ianao nge raha makeny akatsy ny faniry gaga ianao ny salina rehetrarehetra ampiasain'ny siansa rehetrarehetra efa tsy mandeha am'lohan'ny tsony daholo na reny fandehanany gazo ny rano amin'ny ny anina rehetrarehetra reny fa de tononona vava fotsiny de atao am'kay fotsiny fa tsisy pratika mihitsy fa tena tsisy afaka ampiasain'le olona zany zavatra ary marina le teneniny teo fa reny moa zany eny amin'ny ny azan'le hoe le tena hoe tsy firara iny ty fitondrany ty an'le manam-pahaizana malagasy mihitsy ny any efa hitako hoe tsy any ary hitatenanatsika nahita nge zany miaka de zay vazandray tsika hitatana ny jirama verina ny delestage faniry nisy delestage nandritra ny jeu de gile iny satria zay manana congélateur de fantatray hoe tsy nandeha ny jiro alina adiny telo adiny efatra hoe isaky ny alina fa izao izy nanomboka maly izy tapaka atoandro am'izay verina ny delestage da le directeur tokony hiala am'izay fa tsy vita le anina za moa zany raha ny zavatra tena hoe tenenina de be fa ny afotsiny ny afatra mivahoaka de zao aleo mivonona atsika andeha amy fifidianana zay zany zay ampandeha atsika amy fifidianana ao anatin'ny filaminana tsy isin'ny korotana fa ny korotana no mampitatra ny fahefan'le rangaty ifikirany eo amy toerana ihany aleo andetsy amy fifidianana atsika miomana manaramaso ataotsika zay fomba rehetra andehanany fifidianana tsy isin'ny korotana rehefa mandeha ny fifidianana mandray ny andraikitra ny olona rehetrarehetra mijery zay antony rehetrarehetra mety ahafahana miala amin'ny alabato ataony zay manao azy mba nanatsika fifidianana milamina de manao veloma mafinaritra ny mpanaraka fanery manao veloma nareo mpiaino rehetrarehetra de makasitraka tompoka marana tsika ny fandarina moa zany sady ampitany kokoa tsika ho an'ireo namana ny lavitra ny ry madame kely sy ny ekipa rehetra ny ampitan-dranomasina any zay manaraka ny fandarantsika fa ity sary mahafinaritra ity satria moa talata androany de anitsidika an'ireo piraitan-drazana teny talata ny volonondry teny ny filomarika Ravalomanina niaraka ny solomamboaka Géry Randrembolaina zany talata ny volonondry tantara mahafinaritra be rehefa hoe tantarany talata zany amin'ny tsenany talata amin'ny sakafo inona moa zany fa ny koba saosisy mahafinaritra be de hitatsika zao ny filomarika Ravalomanana niaraka ny solomamboaka Géry Randrembolaina
tany atalata ny volonondry izy zany am'izao fotoana izao zany de mba mijery ny zavatra iainany vaoka ny fotony iny io zao cordo Jean Claude io ariny io hitantsika io any ko itoky zay anisan'ny comptime ny atalata ny volonondry tanora metsiketsika any zany de ifantofany vaoka ny SRina Randriamasinoro any ko tazako riarina ry zany ao anatin'ny sary zay apitaina amitsika vaovao mafana moa zao vaovao misy dia apitaina amitsika rehetra zany amin'ny hoe mandeha ary mitsidika miaino vahoaka ny Filoha Karavalomanana mamantatra ny zava-misy any ko de hitantsika am'izao fa vahoaka marobe ny tsikitsiky moa mameno ny tare avokoa zany rehetrarehetra zany zay ara fa de mitsena no na hevitra politika indrindra mafinaritra ny sary ohatran'izao fa de arahovatsika kokoa zany naroany talata ny volonondro ny nalovan'ny Filoha Karavalomanana tam'ty androany ty de eny any koa misy an'le lalambe mikidanana tomboka tsy vita eny mahery makarahery atsika rehetra fa tsy moro ty zavatra ty fa efa lala makany amin'ny fefarano aty fa mila matanjaka tsara fotsiny ara-tsaintsika aza manaiky fenofendron'ny olona fa misaina koa tsika rehefa manao zavatra fa efa deuxième essai iny aloha zany ho an'ireo firaisankina ny candidat sy ny antoko politika rehetra sy ny olo-pirenena mitsangana tsy manaiky hoentina vahiny hitantsika eo indray ny toyany fa de makasitraka anao nanaraka ny fandarina miara-manonja de maome fotoana ara-pitsondray misaotra tompoko